Andriamatoa minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Andriamatoa minisitry ny serasera sy ny kolotsaina, Andriamatoa tale ny kabinetra sivily ny Premier Ministra, ianareo tale Isatsokajiny, ianareo mpisolotena sy mpiara-mamonantoka eo amin'ny firenena mikamana, ianareo mpanolotsaina Isatsokajiny, Andriamatoa doyen de la faculté économie, gestion et sociologie, Andriamatoa filohan'ny université an'Antananarivo, isika olo-pirenena araka ny laharam-boninahitra rehetra, isika tanora, mpitolona, mpikatroka, ankehitriny ny firenena, atolotra anareo atsika ny arahaba, ary mamelaya ay anareo iteny hoe tongasoa. Tongasoa amin'ity symposium national des jeunes ity, izay nikarakarana mikasika manokana ny fandriampahalemana ao anatin'ny atao hoe fifanankalozan-kevitra ho an'ny fampandrosoana, indrindra ny fifanankalozan-kevitra ho an'ny fanavaozana. Tsy tazona ny fitenenana ela akory fa mamela ay anareo hitona ny anarako raha manantoana Andrianiaina izao no mpandrindra ny fotoana ankehitriny. Ny antony atongavantsika eto dia tsotra ihany dia ny fanomezan-tsehatra ho an'ny tanora ahafahany maneho ny heviny ao anatina sehatra malalaka sy voaaro momba indrindra ity fanaovaozana ity. Tanora maro loko no navory, tanora maro loko no tonga eto avy eo amin'ny faritra 220 eto Madagasikara. Ireo tanora ireo dia araka ny teneniko teo dia mpitolona, ny tolona ho an'ny fiovana eto Madagasikara, ny mikatroka ho an'ny fanajariana ny zon'olombelona. Ka tsy tazona antsika ho ela ho ihany ny fiteneniko teo fa mamela any ay ianareo ampatsiahy ny mety ny fitondrantsika nyity fifanankalozan-kevitra ity. Ny voalohany dia mananjo iteny sy anehevitra avokoa isika ato, mila mifampiaino, mila raha iteny dia manangan-tanana mba hanolorana ny micro. Ny fitenenantsika kosa dia atao ezahana atao farak'izay fohy ahafahan'ny rehetra mandray anjara, ary ny lalatsaina izay diavintsika dia ny fanolorana soso-kevitra vahaolana miabo. Zay ny lava, zay ny fohy, ka atolotro an'ireo mpandrindra ny fifanankalozan-kevitra indray ary ny fitenena ho atsoko eto Océane Ranjeva Rabetafika, olo-pirenena ny katroka sy ny tolona avy ao amin'ny Gen Z Madagasikara. Miaraka aminazy eo Matoky Azmara, filohan'ny komitiny AITAC eo anivon'ny Université an'Antananarivo. Mirary fifanankalozan-kevitra mahomby ho antsika rehetra. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais m'occuper de la partie en français pour les personnes qui ne comprennent pas. Et j'ai Mara, mon collègue, qui s'occupera de la traduction en malgache. Et juste pour rappeler la charte de dialogue respectueux, on attend de toutes les personnes qui soient ici de pouvoir interagir en pleine conscience de ce que vous faites, de rester respectueux. Pour les questions qui sont mises au public, on s'occupera de cadrer, mais ce sera des questions autres que celles qui sont préparées, de 1 à 2 minutes grand maximum par personne. On va vous demander de faire attention aux propos que vous tenez, pas de propos discriminants, pas de propos pas réfléchis. Essayez d'avant de prendre la parole, de comprendre ce qui est en train de se passer avant de vous positionner. Merci beaucoup. Ya, miarabantsika rehetra, tonga soa ianareo
monsieur le ministre isany monsieur le dirikaby arak'izay dia ataontsika anaty fifanajana tanteraka ny fifanankalozokevitra atsika ho an'androany ary ataontsika farak'izay foy araka ny fanambara hatreny ampiandohana zao ara dia irositsika amin'ny fandraisam-pitenena ny votoatin'ny fandraisam-pitenenana ho an'ireo tanorako dia asaina ampanajana isika mpanolotra ny tematika zay efa nivolavolaintsika mba hiatra ny atialohana anolotra fa présentation foy araky ny efa nambara ty nampiandohana. Merci. On va inviter les porte-paroles des 4 thématiques à venir sur scène et le temps qu'ils arrivent sur scène, on va vous expliquer comment est-ce que se sont faites ces thématiques. En gros, on est sur un symposium de 200 jeunes représentatifs de tout Madagascar et des différentes entités. On a eu un temps pour faire un brainstorming des doléances de tout ce que la jeunesse a envie de présenter. On a regroupé tout ça en thématiques et on a fait un vote collectif pour savoir quelles sont les 4 thématiques les plus importantes pour les jeunes qui sont venus à ce symposium. Des groupes de travail ont été faits pour pouvoir diagnostiquer toute la thématique et mettre en place des constats, des attentes, un point de contexte et des questions qui vous seront posées juste après. Et on va commencer par vous faire les points de contexte et les attentes pour les 4 thématiques. Ensuite, on va avoir un temps avec les propositions clés qui vous seront proposées et les questions que la jeunesse ont pour vous, et vous aurez un temps pour pouvoir y répondre. Autonomisation, répartition équitable des richesses et décentralisation. Raharnirina Georgia Victoria Zianzet Vatovavi Mananjary. Eo ihany koa avy miaraka tetỳ aloha azafady indrindra manatona azy eo réforme du système éducatif nomenjanahary Tojonirina Félicité Samuel. Implication de la jeunesse et des citoyens dans le contrôle suivi et évaluation de la refondation et des affaires publiques. Raoul Mboavonjy Fanantenantsoa Sarobidy. Eo ihany koa misy lehilahy zay indrindra monsieur le ministre Andrianirina Njarasoa Tolotra Niaina, rupture institutionnelle avec l'ancien système. Apa amin'izy an'izay de Madagascar. Tehaka mafy be ho andra tanorantsika reo. Ya, arak'izay dia ometsika fitenenana voalohany ny amin'ny autonomisation, répartition équitable des ressources et décentralisation. Raharnirina Georgia Victoria. Magnatitra ny iarahaba amintsika marobe izay tonga magnatrika ato amin'ny fitoerana. Fampizakantena, fisinjaram-pahefana sy fisinjaran-karena. Autonomisation, décentralisation et distribution de richesses. Araka ny amin'ny ankapobeny araka ny zavamisy izay hitanay tanora ny fitrandrana ny arena amin'ny faritra tsirairay dia tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny fampandrosoana eny fotony. Ny fisian'ny fanodikodiana ny arena sy ny teti-bola fampandehanan-drara eny fotony ho tombosoan'olombisy amin'ny endrika kolikoly samihafa. Mivangongo andrenivohim-paritany sy andrenivohitra ny service administratif sy ny service public ilaina eny fotony. Araka izany dia mipetraka ary ny fanontaniana. Inona no andrasanareo va ho ampiarina ny lalàna momba ny fisinjaram-pahefana. Oviana moa ny fitrandrana ny arena any amin'ny faritra no mba misy ny fiantraikany mivantana amin'ny fampandrosoana eny fotony. Mihevitra va ianareo fa mbola naiky ny fisian'ny kolikoly izay vahoaka, indrindra fa izay tanora. Manaraka izany dia aroso ny vahaolana. Ny foiezaka fampiarana ny lalàna mifeny fisinjaram-pahefana, fanatanterana ny fisiriana, audit isam-baratongany araina ampamoaka eny amin'ny tambazotra, fametrahana rafitra auditeur araina vaomera fanaraha-maso andraisan'ny tanora anjara feo isam-baratonga,
fisiriana tsy ampoizina araina fiampitoana ny asa eo amin'izay iarahan'izany. Ety ampamararana dia ho apetraka i tanora aminareo ny andrasanay amin'ny fitondram-panjakana. Amoaka ny plan électoral mahafeny fifidianana isam-baratonga ao anatiny 2 volana. Rehefa vita ny fifidianana dia araina fanatanterahana. Fanamafisam-pahaizana ho an'ireo olom-boafidy isam-baratongana. Mahenika any Madagasikara tsy maintsy atao indrindra amin'ireo tany lavitra-andriana. Fananganana ireto rafitra ireto. Voamera fanaraha-maso. Kao mitsy mpifidianana. Kao mitsy fanaraha-maso andavanandro. Ary fametrahana tanora tsy mihoatra ny 13 taona isan-drafitra. Fampisaharana avy hatrany ny tetikasa nampidi-doza sy fanorenana ireo vondron'olona ifotony niaran'izany ary fanarenana ny voka-drasin'ireo tetikasa ireo. Arahina fanasaziana mafy ireo mpiasehatra rehetra. Makasitraka. Eny tompoko misolo ny tenany tanora tanjona ny anarako mpampianatra mpanabe avy any Farafangana. Andriamatoa sy Ramatoa Jaina, firy amintsika zao no mampianatra zaza amin'ny sekolim-panjakana amintsika tonga eto io. Firy amintsika koa no mahafeny teny malagasy sady hoe tsy menatra amin'ny teny malagasy. Indraindray tsika foana ny hoe fanabeazana mampiady. Fa firy amin'ny sekoly eto Madagasikara moa no mandray ireny zaza manana filana manokana sy manana fahasamihafana reny. Ohatrany any amin'ny faritra anay zao 2,750 sekoly EPP, 4 fotsiny no mandray ny zaza manana filana manokana. 4 fotsiny amin'ny sekoly 2,750. Zany ve natao hoe fanabeazana mampiady eto Madagasikara? Eto amintsika ihany koa misy an'izany hoe misy olona zay hoe lala ny anarany mpampianatra recruté izy io. Fa isaky ny fandresaka rama izy vao mpampianatra. Fa amin'ny andavanandro izy mpivarotra épicerie no fatarana anazy. Fa ny olona petraka ny ao amin'ny plasiny ao, ikoto valaky ny tady asa tafa tsy nentina hita asa ikoto satria tsy ampy traikefa, tsy ampy fiofanana fa napetraka ao izy ampianatra ny zaza malagasy. Manahoana no avy zaza malagasy amin'izany? Andriamatoa sy Ramatoa Jaina, mibaribary tsy takona fenina fa tena tsy mifanaraka amin'ny tokony izy tsony fandaharam-potoana sy ny programa ny sekoly amin'izao fotoana izao. Ampatsahivina kely fa ny antony tolomana sy nandehananay tena an-dalambe dia mba hanivana rafitra eto amin'ity firenena ity. Mendrika azo fanabeazana tsara kalitao ny zaza sy ny tanora malagasy. Ka noho izany mitaky izahay hanovana ny rafim-pampianarana vaovao mba hamoaka tanora mahavelo tena tsara, tanora manam-pahaizana, tanora afaka mandray anjara feno amin'ny raharaham-pirenena. Ialana amin'ilay rafim-pampianarana taloha izay mahatonga ny tanora irenireny fotsiny tsy hanasa. Tapidalakale. Raha nanotanisa, 900 ny olona afaka baccalauréat ihany no afaka misitraka ny anjerimanontolo. Dia mitaky koa izay tompoko ny mba azahoana foto-drafitr'asa tsara ho an'ny tanora malagasy, ho an'ny fanabeazana malagasy sy mba ara-dalàna ny vatsim-pianarana. Mitaky ihany koa izahay mba hanafana tanteraka ny kolikoly, ny kolikoly amin'ny recrutement, ny kolikoly amin'ny sampan-draharaha, ny kolikoly amin'ny fitantanam-bola, ny kolikoly amin'ny fampandehanany draharaha rehetrarehetra mihitsy. Hitantsika ihany koa fa tsy ampy traikefa ny ankamaroan'ny mpanabe amin'izao, indrindra fa neny amin'ny tontolo ambanivohitra. Manao akory no avy ny mpianatra amin'izany? Maro ireo zaza mialan-daharana amin'ny fanabeazana. Inona ndraiky tsika mba hafantara ray aman-dreny fa sarobidy ane zany mianatra izany. Hitantsika ihany koa fa mihazakazaka ny teknôlôjia amin'izao. Miova foana filàn'ny fiarahamonina, miova foana filàna arak'asa, mila mpanarana izany ny rafim-pampianarana tompoko.
mitodika aminareo zay tompon'andraikitra zay tonga eto. Misy fanontaniana telo ty ho apetrakay. Ahoana nampiakarana ny lentan'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara? Ahoana ny tsinjovana ny teti-bolam-panjakana mba hamalina ny filansem-pampianarana manomboka amin'ny ambaratonga fototra hatrany amin'ny anjerimanontolo? Ahoana ny ametrahana raha-fampianarana madio mangarahara lavitry ny kolikoly amin'ny sehatry ny fanabeazana? Tao roy ny fikao-andoha zay nataonay tanora amin'ity symposium des jeunes ty, dia namoaka vahaolana izahay, vahaolana telo. Ny voalohany amin'izany dia fananganana vaomiera-panaramaso tsy miankina eny fotony isam-baratonga anadiady, anjinika, itoroka, itatitra ireo toedrarà ahitana kolikoly eny amin'ny ambaratonga ambany mandra-patonga eny amin'ny anjerimanontolo. Ny faharoa, fananganana vaomiera tsy miankina avy amin'ireny fikambanana misehatra amin'ny fanabeazana sy ireo tompon'andraikitra isan-sokajiny ikaondosy amolavola ny voatoaty ny fandaharam-pianarana mifanaraka amin'ny filan'ny mpianatra. Ary ny farany, takinay tompoky ny ampiakarana ny teti-bola natokana ho an'ny fampianarana sy ny fanabeazana amin'ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. Raha tsy nandroso ny firenena, raha tsy nahiarina ny firenena, dia mila atao lohan-daharana sy laharam-pahamena ny fanabeazana. Tena efa ela loatra zay, ela loatra ny fanabeazana natao ambany zavatra, tena efa miatraika amin'ny volan'ny tsirairay zany tompoko. Fa zao satria sika efa ao anatin'ny fanovana, dia fotoana fanovana zao mila miova amin'izay ny raha-fampianarana. Dia ny angatahanay tompoko vonony izay tanora hiara-iasa aminareo. Fa ny angatahanay dia mba hisy ny fifanakaizana kokoa fiara-miasa akaika amin'ny alalan'ny rafitra ny fanerasera mivantana mba hanananay hiantoka fa ho tratranay ilay tanjona miaraka aminareo. Mankasitraka tompoko. Falmerabanareo Andriamatoa Minisitra, falmeraba Andriamatoa tale sivilin'ny kabinetra somary famaty. Falmerabanareo. Ny tenako avy ao amin'ny tematika fanovana ny androm-panjakana miala amin'ny rafitra teo aloha. Dia misy toedrarana contexte misy zany ho tantaraina eto fa mamelay ay anareo apatsika kely ny tenin'ny filohan'ny fanavaozana anankiray izay tamin'ny fotoana nanendrena anareo ho minisitra hoe enoy ny vahoaka malagasy. Omeo fotoana izy avy alao izy tenina amin'ny firy alina nareo vao miala eo dia enoy izy ary raiso apitsikina ny zavatra lasainy. Tosao amin'izay ara ny zavatra misy eto amin'ny lafiny ara androm-panjakana eto amintsika olana ara-politika voalohany dia ny antsoina hoe centralisation du pouvoir na hoe concentration du pouvoir izay mitambatra loatra ao amin'ny fahefana mpanatanteraka. Ao anatin'izany dia misy ny antsoina ohatra tamin'izany andro izany nisy ny décret-ny général Ramanantsoa Gabriel raha tsy diso izay manery ny impôt tany amin'ny localité tany amin'ny fokotana iverina ty Antananarivo indray zay vao afaka averina zaraina. Ankoatran'izay misy ihany koa ny tsy fitsinjaram-pahefana zany hoe misy ny atao hoe interventionnisme, ilay hoe za mahalala olona ity dia atsoky irakoto dia amin'izay mandroso ny aferako ao amin'ny fitsarana. Ohatrohatr'izay ilay izy. Misy ihany koa ny tsy fananatsika souveraineté na fiandrianana eo amin'ny resaka politika satria isika dia tsy manana autosuffisance économique, tsy vitatsika ny mamely tena amin'ny alalan'ny ekonomia antsika fa mbola somary miankin-doha isika amin'ny famatsim-bola any ivelany, tsy vitatsika ihany koa ny mitrandraka ireo arena anatintsika. Dikan'izany tsy manantsika izany voalohany indrindra autonomie politique, tsy manantsika autonomie économique, izany hoe miankin-doha amin'iza izany tsika rehefa tsy mahavely tena, miankina amin'ny any ivelany ary miankina amin'ny olona hafa izay afaka manome volantsika. Inona ary zavatra tay dia mbola misy fantelony.
constat fahatelony a dia isika malagasy a dia mandalo a ny antsoina hoe crise identitaire sy culturelle. Tsy manana isika tsy manana isika vision, tsy manana isika fomba fijery ohatrany ahoana zany Madagasikara zany a amin'ny 2050 ary tsy fantatritsika hoe ohatrany ahoana isika malagasy, izy isika malagasy, isika ve malagasy a mpandala ny fomban-drazana, isika ve malagasy a kristianina, isika ve malagasy a musulman. Samy malagasy avy ireo fa tsy fantatritsika tsara hoe iza isika ary eo no tsy afantarantsika hoe hoaiza isika. Mila zany a apetraka izay zavatra izay hoe inona le vision Madagasikara rehefa any aorianany. Dia misy ny zavatra andrasanay aminareo a gouvernemanta dia teboka anankitelo a voalohany indrindra dia ny concertation na fifanankalozan-kevitra iraisan'ny rehetra amoahanareo mpikambana ao anatin'ny fanavaozana charte de la transition voalohany indrindra hoe hoentinareo aiza ity transition ity a anao inona ianareo a mandra-pahoviana dia katraiza ny fetrany. Zay aloha ny atao a zay vao miditra amin'ny concertation nationale zay kasaina atao ary angatahana ny concertation nationale zay atao mba tsy no FFKM irery no hitarika anazy a fa tafiditra ao anatiny ihany koa ireo tanora, ireo hery-velona rehetrarehetra eraky ny firenena. Fangatahana fandroany a dia ny redevabilité a na hoe araky ny lazana ihany tamin'ny fanendrenanareo dia hoe manana 2 volana ianareo a anaovana ny asanareo a tamin'ny nanendrenanareo. Angatahanay a raha azo atao a ny anaovana évaluation sy rapport public ny asanareo nandritra an'izay volana izay. Mety eo amin'ny atemera-pirenena ny afaka anaovana zany a fa atao amin'ny fahitalavitra le izy ahitana hoe izavy ny ministra ny asa, izavy a ny ministra tsy ny asa nandritra an'izay fotoana izay. Farany a ankasitrahanay ary tena efa mahafinaritra ny asa ataony ao amin'ny ministeran'ny fitsarana mahakasika ny fanenjehana ny Andriamatoa Mamba Ravatomanga. Fa ny angatahanay dia hoe amafiso ary aoka tsy hitsahatra ary ampafantaro ny rehetra ny fitohizan'ny asa fanenjehana an'ireo a olo-kafa izay mbola manana ny mangeza ny politika, mangeza ny ekonomia atsika eto Madagasikara. Sy tapitra to. Tompoko lasy tompoko vavy raisiko voninahitra ho any no afahako mijoro eto androany ary melohan'ny tenenako dia miaraba anareo sahady tonga soa satria anareo nasaina dia tonga soa teto hiresaka manokana mahakasika ny fampidirana sy fampitomboana ny tanora sy ny olo-pirenena hisehatra eo amin'ny raharam-pirenena. Hita fa efa mananika ny 3 ampahefatry ny mponina eto Madagasikara dia tanora avokoa saingy tsy mbola misy fampandraisana anjara feno ny tanora toy ny hoe enona fotsiny aloha. Hitantsika ireny fa nandeha nihetsiky ny tanora satria nanao sorona ny tenanay mihitsy izahay mba ahafahan'ireo tompon'andraikitra mangila tsofina kely fohifohy ho anay kanefa tsy nisy toy antaty aoriana. Toy ny hoe natao tohatra fiakarana fotsiny ny tanora dia rehefa vita dia aleo anjaranay nitondra azy. Ankoatr'izay 2 volana izay no nisy ny gouvernemanta vaovao. Anisan'izao hitantsika zao anefa tsy fahasiana lanja sahady ny tanora satria marobe ianareo ny nasaina kanefa ianareo ny tonga. Arabaina moa zany ianareo tonga soa. Mankasitraka. Ankehitriny nandritra an'izay 2 volana izay ny hitanay aloha, hitanay tanora, hitanay vahoaka malagasy mbola saritsary-piovana ihany, mbola saritsary mba olana. Eny fa na ny fampiasana ny filan-kevitry ny tanora aza mbola eo ambany fiahiny ministera, mbola saritsary mba olana ihany, tsy mahomby, tsy mampiaty. Ka noho izany indrindra no afahako mijoro eto androany. Ny fanavaozana tsy mbola misy sata mifehy, ny fanavaozana tsy mbola misy lalana mitondra azy,
tsy mbola misy rindran-dalana koa ry hitondrana azy ary na fotoana androm-pirenena aza dia toa voailika izahay tanora. Izay no mahatonga anay miteny hoe nomena lanja izahay nampiasaina fotsiny fa tankony izahay ankehitriny. Ka reto ny fanontaniana ho apetrakay. Fanontaniana voalohany teny hoe inona no mampatahotra anareo mpitondra mahatonga anareo tsy mampandray anjara ny tanora ao anatin'ny raharaham-pirenena? Raha tsy misy akoatra ny filan-kevitry ny tanora izay efa hita fa tsy mahomby ary tsy mahaleo tena, inona ny drafitra maty-paika izay efa nivolavolainareo mba andrisihana ny fampandraisana anjara ny tanora eo amin'ny sehatry ny raharaham-pirenena sy eo amin'ny sehatry ny fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena? Fanontaniana faharoa teny hoe inona ny fepetra manery ny tamberina ndraikitry ny fanjakana mba tonga ny fanjakana tsy hivadi-pitokisana ny vahoaka? Tsara tsidika foana fa ny vahoaka na nome fahefana. Na ankehitriny azy miditra ao anatin'ny fanavaozana isika dia anisan'ny takinay ao anatin'ny fanavaozana ny fisiany tamberina ndraikitra hoe tany misy fanjakana Madagasikara noho izany miasa ny fanjakana eto Madagasikara. Fanontaniana fahatelo, matoa ny mpitondra miverina ao anatin'ny lamina araka ny lalam-panorenana dia tokony hanaja ny lalam-panorenana, saingy tsy voahaja ny lalam-panorenana. Araka izany, maha-tanoranay manana anjara biriky izahay, manana ny andraikitra ihany koa izahay, ka hoy aho hoe aleo aho tsy hametraka fanontaniana fotsiny fa omeko anareo ny vahaolana. Vahaolana voalohany teny hoe ho fampandraisana anjara ny tanora dia miteny izahay mitaky ny hananganana androm-panjakana izay ho arafitry ny tanora ary ho atsangana ho andry tsy eo ambany fiahin'ny ministera fa io andry io mahaleo tena ary ihany koa afaka manapa-kevitra, afaka mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena rehetra eto Madagasikara. Ny faharoa, miteny izahay ny hanomezana lanja ireo tanora manam-pahaizana sy mahavita ny asa. Eny, ekena mbola tanora izahay, saingy manana ny fari-pahaizanay izahay araka ny sehatra misy anay avy. Ny fahatelo, dia ny fampandraisana anjara ny hery velona rehetra ao anatin'ny fikaondo izay ao anatin'ny fanavaozana Madagasikara isika izao, dia mangataka izahay hoe ninona hery velona rehetra misy ao anatin'izany ny GNZ, ny Tangalamena, ny Silamo, Ray aman-dreny ara-drazana, ny avy any ambanivohitra, ireo olona izay manana fahasamihafana ho ampidirina handray anjara ao anatin'ny fikarakarana ny fikaonan-doha mba hisiany ny fampiatiana ary mba hisiany ny fanjakana mangarahara. Ao anatin'izany ny tolo-kevitra omenay ihany koa dia ny fananganana andry na komity nasionaly izay miaraka mikarakara ny fikaondo-pirenena mba hatonga n'izay fiampiantiana izay. Ny faharoa dia miteny ihany koa izahay ny fanamorana ny fandraisana anjara ny tanora eo amin'ny sehatry ny lalam-pirenena satria amin'izao fotoana izao isika dia ao anatin'ny fanavaozana. Noho izany maniry izahay ny fanatsarana ireo fidiran'ny tanora ao anatin'ny sehatry ny politika, ny eo amin'ny resaka ara-taona, ny eo amin'ny petrabola ary indrindra ireo fepetra ahafahana milatsaka hovidiana. Ny ahinay anefa dia sao dia hoe miteny eto izahay dia tsy re indray na ihany koa mety ho re ihany fa saingy sarotsarim-baolana toy ny efa teo aloha na misy ilay vahaolana fa mbola mitoetra ny kolikoly sy ny kitrano an-trano. Tompoko, efa leo mbonanana izahay ka tsy te-herika zava-boribory. Miala tsiny. Ka ao anatin'izany, ny fepetra angatahanay dia ny fansinany mangarahara, ny fampiantiana mba ao anatin'ny fanjakana, tsy te hiandro taona tsony izahay, fa ao anatin'ny fanavaozana dia asa fa tsy amin'ny teny ihany, fa ao anatin'ny asa ihany koa. Misaotra tompoko. Farany, raha te hanova firenena isika dia mila saha. Merci beaucoup aux porte-parole donc des 4 thématiques. L'ensemble des prises de parole qui viennent d'être faites ont été travaillées avec les 200 jeunes qui font partie de l'événement et c'est
Très très bien, merci beaucoup. On va réinviter donc un par un chaque porte-parole par thématique à revenir à l'avant pour que les décisionnaires du pays puissent répondre directement à vos questions. Donc on peut commencer avec la première thématique. Vas-y Mara. Inare asaina anareo zany mba mierina le fantany to somary lavalava izy to melohany efa mety ay efa voaray hony inare averitsika le teka mabe fisaorana an'ireto namantsika reto antondra sy famelabelarana izay rehetrarehetra. Tsy ajantsika le teka sy liorakoraka be mandra-pialana izy ireo. Ya. Mankasitraka tompoko eny ary dia mahazo toerana ianareo efatra mianada dia izao ary dia omentsika an'ireto ray aman-drenina saina ireto ary hitondra fanazavana amaly le fantaniana somary mavesabesatra teo ary ihany koa hitondra ny sosikevitra sy ny vahaolana araka ny fangatantsika tanora. Eny ary tompoko menanareo fitenenana. Ramatoa minisitra. Sorabetsaka mamerina ny fiarabana zay efa nataon'ireo namatsika tanora izay nitondra teny nitondra ny hetaheta ary nanolo-kevitra hafahafa mihitsy ty androany ty zay le tanora amin'ny endriny vaovao. Talohany tanora mikritika avao manome tsiriny mitaray lava fa zao ny tanora sahy mandroso vahaolana ho an'ny firenena. Teny fampidirana fotsiny fa miaraba manokana ny collègue ministre ny serasera sy ny kolotsaina ary zokobenay taleny kabinetra ny fiadidiany primature ny Madagasikara alohany andraisako ny tena votoatiny dia mitondra teny fialantsiny ny andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernement ny tenako izay nampitondrainay manokana moa no ny fitenenana satria zao no solotena ny tanora ao anatin'ny gouvernement. Manaraka an'izay koa dia naniry no tonga eto ny ministra mpamisy mpanjakana izay misahana ny fanarenana fanavaozana ny Madagasikara Ramatoa Hantra fa am'izao tsika miresaka zao moa zany misy ny fifampiresahana miaraka amin'ny FFKM sy ny filoham-panjakana dia voatazona am'izay fivoriana zay ny tenany. Sanatria tsy hoe manamaivana fa ny fihatongavanay roa izay misolotena ny gouvernement ray manontolo ary indrindra moa ny taleny kabinetra civil eo anivony primature dia efa endrika sahady ho fanomezana lanja ny tanora, endrika sahady ho fandraisana andraikitry ny gouvernement ary endrika sahady lay matematisyantsika sanandro hoe aiza ho aiza le fanakalozan-kevitra. Misy mihoatra an'izao tokoa va? Fantanina no apetrako. Maro moa ny fantanina apetraka taminay tao fa mba fantanina koa no apetrako hoe misy mihoatra an'izao tokoa ve? Satria izahay reto dia efa solotenantsika tanora. Zao manokana moa tanora ny tenako na dia tanora zokizokiny kely. Mihoatra anareo le zandrizandriko amin'ny ara-taona. Ary tanora ntolona tovy amintsika ihany ary tanora mpanao politika nefa tanora ny volavolainy ty anjery manontolo satria tato ny tenako nianatra teknisianina koa ny tenako satria ny mpanao politika dia mila teknisianina koa ao efa mamaly ny fantaniana maro samihafa atao ka tsy tena hamaly ny tena ataoko fa ifampizara aminareo satria raha mamaly aho dia manao auto défense zay tsy titsika tanora zany
tsy tiatsika tanora zany ohatrany hoe mialabala miala ndraikitra raha vao mamaly fa averiko hatrany hoe hitondra fanazavana aminareo aho a ary hitondra taridresaka makasika an'ireo fanontaniana maro samihafa napetrakitsika satria raha le loha hevitra anakefatra ny voaboasan'ireo solotena ny tanora avy amin'ny faritra maro misy eto Madagasikara dia efa lalana mitondra atsika mankany amin'ny fanarenana sy ny fanavaozana any Madagasikara. Ny fanavaozana na refondation isika processus izy io na misy antanatohatra maro dingana maro tsy maintsy lalovantsika vao tonga amin'ny ataontsika hoe fanarenana satria potika le firenentsika tsy manome tsinana izany izy aho ary ny tenako tompona andraikitra koa ao anatin'izany potika le firenentsika zay mahatonga na hoe mila arenina aloha le firenena ka ao anatin'le fanarenana zay no mahatonga ny gouvernement nametraka n'ilay politique nationale de la refondation hoe mila apetraka aloha ny politika afahantsika manova an'ity Madagasikara ity. Maro moa ny fanontaniana tonga teo fa ho asesoko tsikelikely ary mety misy amin'izy ireo mifanampy mifampitipititra ary misy koa ny namako mpikambona anatin'ny gouvernement sy ny tale kabinetra ny premier ministre hitondra fanazavana koa ankoatran'izay hoentiko eto. Makasika n'ilay resaka hoe raisiko amin'ny resaka rafim-panjakana to moa ilay satria any no fototra raha ny fitondrana firenena no jerentsika dia mazava tsara ny fizarany rafim-panjakana sy ny fahaleovantena n'ireo rafitrareo ao anatin'izany ny mpanao lalàna ny mpanatanteraka ny exécutif ary ny fitsarana araky ny fitenentsika azy hoe ny instance juridictionnelle. Io no anisan'ny voateny namana toerana mety anatin'ny constat nataonareo teo hoe tsy voahaja ny lalam-panorenana tsy teniko tsony zany tsy voahaja ny lalàna mitombo ny corruption mipetraka ny tsy fitokisany mpitondra ny oentina safady ny vahoaka ny mpitondra marina io ary zahay amin'izao fotoana zao mahatsapa an'izany mihitsy betsaka ny plateforme ny tanora ny raisiko manokana sy ny fiarahamonim-pirenena atao amin'ny biraoko zao anisany zay reto samy fampiantso moa zahay reo am'raika amin'ny folo alina mbola amin'ny birao dia misy mpiara-miasa aminay tezitra mihitsy ministre misy oni maika ty dia izy hoe mpitolona aloha fa atao foana ny asa rehefa maraina be miditra amin'ny birao iny. Tao anatin'ny fandraisana namana maro samihafa no nafahanay natsapa fa mitombona ilay fanehoan-kevitra nataon'ny namako teo hoe mipetraka ny rupture sociale tapaka mihitsy ny fifandraisan'ny fiarahamonina. Io fifandraisana io mizara anankitelo ny voalohany rupture identitaire izy namako teo tsy zahay mpitondra nometsika tsiny voalohany fa isika samby isika no miaina anatina fiarahamonina isika no mahafantatra ny soatoavina zay nilovaitsika tamin'ny razambe dia averiko hatrany hoe matoa misy ny rupture io dia samy tompona andraikitra na ny mpitondra na ny vahoaka zay miaina isanandro ny fiarahamonina amin'ny lafiny fa mampitondra moa tsy manilika andraikitra mihitsy izay amin'izao fotoana zao fa raisinay ho andraikitra ny fandraisana nososokevitra atsika afahana miatrika ny fanavaozam-pirenena. Ao anatiny ao ny resaka rupture de confiance fahatapahany fitokisana ary iny ratsy indrindra iny tena ratsy indrindra satria na inona fanapahan-kevitra fanazavana ataon'ny gouvernement rehefa tsy hanaiky rehefa tsy hino rehefa tsy matoky isika tsy tanora ihany io na tanora zandry na tanora zokiny dia mitovy amin'ny tsy misy ihany. Dia eo zany mila apetrakitsika ny ataontsika hoe ambition collective. Io ambition collective io miainga amin'ny tsirairay io miainga amin'ny sambatan'olona io miainga amintsika tanora zay nitolona na tsy nitolona io miainga amin'ny grandes écoles miainga avy amin'ny fiarahamonina maro samihafa. Ny fahatelo dia rupture ny génération ratsy be io itsika tanora
tsy mety manao cohabitation miaraka amin'ny zoky fa mieritreritra foana ny avita tena zaho tafiditra anatin'izany misy antony io satria mety misy ny zavatra tsy mety misy ny fifandraisana tsy araky ny tokony ho izy ary mety misy ny tsy fampitokisana noho ny voateny teo hoe kolikoly ambony be tsy fanajana lalàna tsy hita mipaika any anatin'ny valanitsika ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana décentralisation izy tsika teo dia misy moa nososokevitra teo hoe ahoana fampiarana ny lalàna ordonnance natao any zokibe ray aman-dreny tsy raha tamin'ny fotoanandrony misy moa sosokevitra nomenareo teo hoe ahoana ny afahantsika mametraka ny plan électoral nisy nososokevitra teo hoe tokony mapetraka ny rafitra mamaly filan'ny tanora filan'ny vahoaka nisy nososokevitra teo hoe andaotsika tirosa amin'ny tena concertation nationale io izy zao aminareo hoe sady Ray minitra sisa, monsieur le ministre. dia mitelo fotsiny ao anatin'izay fanontaniana maro samihafa zay hoe misy resaka teo hoe ahoana ny tetibola ampiasaina amina lafiny fampianarana mila rafitra madio ahoana no afahantsika mametraka ny charte de la transition ahoana ny transparence amina resaka fitsarany ireo olona zay nanao meloka ny tango ny harem-pirenena teto a Madagasikara sy ny resaka évaluation na ny rapport voaresaka namana teo voaray daholo reny voarainay reny satria zay solotenan'ny gouvernement eto ary tombony betsaka ho antsika amin'izao symposium national des jeunes androany zao dia anisan'ny teboka lehibe ny dinina eto aminatiny filan-kevitry ny ministra Omaly ny mahakasika an'io fikaonandoha am-pirenena io fantatray tokoa ny souci ny ahiahintsika tanora hoe sao dia ho very izahay sao dia tsy ho voaray ny sosokevitra avy aty aminay aty sy ny hetaheta mpanovana sy hetaheta mpanarenana ny Madagasikara ary ny tena mafy indrindra anatiny ao sao dia mba tsy hoaniny amin'ilay fanovana rafitra ary isika ity dia io zao androany hoe voarainay reny nametraka moa zahay Omaly hoe sosokevitra io hoe ny FFKM tompoko na dia eo dia locomotive fotsiny eo fa tsy maintsy ho apetraka ny karazana comité scientifique na ny comité de pilotage ao anatin'io solotena-mpanjakana zay mamaritra ny hoe force exécutoire ny zavatra ho ataotsika fa raha tsy ao anatiny ao ny tompony ndraiky mpanjakana dia verimaina fotsiny ny sosokevitra ho apetraka ao sy ny fampiharana azy ao aoriana ao anatin'io ny solotena ny plateforme rehetra zay misy eo anivon'ny fiarahamonina ny ara économique ara-toekarena ny ara-sosialy ny ara-drazana ny amin'ny lafiny fampianarana anjery-manontolo ny amin'ny lafiny ara-sosialy ny amin'ny lafiny relation extérieure etcetera etcetera ka matahotra isika fa tsy misy ho very izany satria hiainga avy any fotony avy any amin'ny fokotany ny fankakevitra ny fikaonandoha ny fankanany maharary ny vahoaka ny fanomezana lanja ny mpitolona na tsy ny mpitolona oka kosa atsika mba tsy haravakavaka fa misy ny ntolona misy koa tsy ntolona ao anefa atsika samy malagasy daholo ny tanjona dia iarahanarina ny Madagasikara atsika ny amaranako azy satria efa tapitra ny ray minitra misy mbola ramako ato meteny ho ny amaranako azy dia ny fitondrana n'lay lalan-tsaina satria ny fanovana sy ny fanarenana ny Madagasikara ry tanora namako dia état d'esprit io mila manova toe-tsaina itsika raha ity tsy miova tsy mora io dia verimaina ny ankoatsin'izay betsaka itsika io tsy tokony izy kolikoly ny concours mpanjakana ambarako anareo vovao Omaly nandray tanora mitovy aminareo zao tsy miteny hoe anareo fa nandadilady ranomaso sisa tsy tonga amiko hoe ministra misy vola ty mba ho antoany amin'ny ministra namanao fa mba te ho afaka gendarme mba te ho afaka magistrat zay le état d'esprit ao engany mba tsy atao anatin'ny tivitrano tiato le izy fa zany mampalahelo amin'ny zavatra misy ka engany eo mba tsy atao amintsika ato fa mba miara-miainga atsika amin'ny fanovana le toe-tsaina fa raha io tsy ho vitatsika ny anova azy dia ho sarotra ny fidirantsika mankany amin'ny fanarenana sy ny fanavaozana any Madagasikara. Sarabetsaka tompoko.
On va peut-être juste rappeler les 4 thématiques. La première thématique, c'est l'intégration de la jeunesse dans le contrôle et le suivi de la refondation. La deuxième thématique, c'est la rupture institutionnelle avec l'ancien système. La troisième thématique, c'est la redistribution des ressources et la décentralisation. Et la quatrième, la réforme du système éducatif. Vous aurez un temps aussi à la fin des questions-réponses pour pouvoir faire une dernière synthèse de ce que vous avez envie de dire à la jeunesse. Merci. Salamadolo tsika aloha za aloha hitsangana fa zay nga amin'ny azoko any akoho ny voalohanteniko aloha dia misaotra anareo tanora tiaka mafy be loha atsika fa tena nafinako manana fahasahina tokoa ianareo tanora ary soa ihany fa tapa-kevitra ianareo zay moa fampiseritra tao anatin'io zavatra io a ny to hoe fitantanan'andra-ra-mpanjakana efa tao anatin'izany a ary nisy fotoana zany tamin'ny fahavononana hoe anova zavatra teo tamin'ny firenena dia vaongana dia nisy fotoana zany andritra ny 3 taona 10 taona tsy teo tanindrazana satria nalao mihitsy no nakaina satria ohatra miteny ianao zany hoe itinge ny lalana zalahy tsy zay ny lalana tian'ny olona fa le nitenen'ny ministry ny tanora teo hoe aty misy vola tonton aloha zay mbo afaka gendarme zany nibetsaka amin'ny voiziny dia nakasaina dia 2 taona zany zay a miverina dia naka retraity anticipé ako a dia miverina dia nanontany tena o tanàna zany hoe ianao zany raha vao tonga avy any ivelany dia ozy ny olona hoe any aminao le saosy dia tonga aminao daholo ny olona rehetrarehetra dia le hoe aiza meo zay le viko hoe le zavatra fanontaniana apetrakatsika efatra teo a mitombona daholo fa mifanontaniana tokony apetrakatsika hoe miara-manonja ave tsika rehetra itsika tanatin'ny tefitra anyty zany a zay le fanontaniana apetrakatsika zay efatra zay ny etahitantsika diotsika aiza savy anareo saty sa mba tiako ampatsaivona fotsiny 2 volana ange zay zay ny teo dia aseoko fotsiny hoe andao a amin'ny saina tsy miangatra mametraka fanontany hoe inona nataonay to anatin'ny 2 volana any amin'ny lalana mandeha any amin'le izy ve tsika satria any amin'le izy fa raha ohatra misy olona mavita le tena takitsika be dabe teo anatin'ny 2 volana asevy mitsangana izy raha mavita fa ny zavatra tenenina dia hoe io mihitsy ny lalana le atsika fa tsy mahazo hoe miazakazaka fotsiny dia anjambany io zo ny teny frantsay hoe il faut jamais mélanger la vitesse et la précipitation mila miazakatsakatsika fa mila misaina tsara maka exemple ohatra hoe ahoana le fanontaniana voalohany teo moa la première question c'était l'intégration de la jeunesse dans le contrôle de la refondation. L'intégration de la jeunesse dans le processus de fondation. Mbola sy niresaka fondation février tamin'ity taona ity ka hatramin'ny octobre teo novembre teo maire tamina commune anankiray atao hoe commune rurale Lambobary ao Manjakandriana ao nataoko voalohany dia ny intégration an'ny tanora ao anatin'le eritreritra ore olona afa tena nitetezi nisatrano ny tanora vao tonga azonao tetezi nisatrano satria na ny zavatra izy tsy mino ny olona hoe misy olona eto Madagasikara voninanao sony tanindrazana tsy nino ny olona io mairie io zao satria tamin'ny voalohany loha tsy nieritreritra zareo ho lany ahako za tsy nampiasa vola mihitsy fa tena nitetritra any nataoko dia le olona nampiasa vola nanafatra artiste sy ny tsara zany iny zany tangoronan'ny olona tany dia rehefa mivalim-pifidianana zany lany dia rehefa lany azy zany nataoko voalohany dia ny vehivavy sy ny tanora nataoko voalohany zany hoe za zany zao atao anatin'le rafi-panjakana am'izao ahako ny tena azonareo dia raha ohatra zany ny premier ministre sika am'izao fotoana io nresahako raha ny tanora sy ny vehivavy dia lohany zay tena anao zay amin'io fa zao andao tsika ifandamina aloha iza marina le ZNZ iza marina le mpitolona hatramin'izay re volana 2 volana zay olona firy ny raisinay zay samy teny hoe zay le original zay le authentique olo zany raisinay zany oreo ory zanako isany io andao ry fandamina tsy afaka iaino anareo ny olona za tsy miteny hoe zahay tsy afaka iaino anareo ny olona raha tsy anareo aloha voadoinareo ny tokotaninareo iza le tanora iza le tanora nareo atanatin'ny tritrany ty ve
dia iza le authentique tary iza le tsy haiko le filaza azy azonao l izy zay zany lo voalohany indrindra aloha raha tena hoe te hoeniny tanora zay sosikevitra hoenona ny tanora vonina heniny tanoratsika fa ianareo tsisy ienao a raha samy milaza azy daoly authentique zay alaminy aloha ny tokotany dia zay mahatsara an'le hoe any fotonitsika miainga any amin'ny fokotanitsika miainga da ny anay fokotany ena ampiasao ny tambajotranareo mba hoeny a ny feon'ny tanora miainga avy any fotony le tanora any fotony io a asevo miteny asevo milatsako anatin'ilay fakakevitra anatiny eo aseho ny hevitra apartao ny zavatra rehetra dia rehefa zay dia tafiditra ny tanora zay zany hoe ahoana ny ante zay ny fampidirana ny tanora voalohany ny zavatra anakay dia ny faharoa dia hoe ahoana le fizarana any areny c'est ça hein? C'était ça. La deuxième question, c'était la répartition des richesses hein? Et décentralisation. Io aloha zany a dia efa ao anatin'ny tanteraka tsika décentralisation zany a raha voatsiny ny ataontsika tsisy fanjakana mandroso zany eto ny décentralisation nge tsotra be vonony ianao sa tsy vonony manana n'ilay atao hoe volonté politique ianao sa tsy manana isika manana dia andehany zany tsika fa tsy mainty apetraka ny laminy atongavana amin'izany meko ohatra fotsiny ngenareo amin'izao fotoana zao hoe chef de région mba fantatrareo firy ny candidature tonga ao 1720 24 ny faninanana amin'ny toerana sasany toerana efa 100 mahery 100 mahery nanao question petraka hoe hazon'le olona ilatsaka chef de région hoe nidikany hoe décentralisation azonareo izy io zany loha ho andeha amin'io tsika fa mila famarafara tsara hoe inona le texte misy azo tonga dia ampiarina io fa raha ampiarinao io tonga dia ampiarinao ohatran'izao tsy mifamarafara tsara aiza ny faratsika aiza ny ohatran'le tantaran'le hoe ahoana moa nafahan'ny premier ministre namita loi de finance ao anatin'ny 10 andro ka nanao hoe na hiasa ianao na tsy hiasa zay fotsiny izy raha vo tsy nametraka loi de finance sika talohan'ny 30 octobre iny dia tonga dia tsy voaja ny lalam-panorenana voalohany ny faharoa dia tonga dia en cessation de paiement tsika zay le hoe ino filazany amin'ny le shutdown ozy ny américaine tonga dia tsy afaka mandoa vola ininina tsontsika zany hoe tsy maintsy niasa ny akabeaza mpiaramiasa tamin'ny PM tamin'izany tsy mbola nisy voatendry tena zara zay raha matory ao amin'ny prématuré teo zay ao zay dia tsy matory fa tonga dia ao matory dia fo maraina 10 andro vita ny loi de finance ary zany midika tsy maintsy raisinao zay nataony teo aloha atsaraina ifanaraka amin'ny hoe zavatra tedavinao fa miasa ianao vita indray iny dia hoe aiza le politique ampanjakana le PMO tsy ampiray volana akory vita le izy satria tsy maintsy zany natao inona ny tiako ambaranareo anatin'izany rehetra zany ny fahavononana misy fa ny fahaiza miasa koa tsy maintsy atao le sosikevitra ny resanareo rehetra teo zay aloha tena tiako hoe ankalazana anareo tanora tena mitombona daholo le sosikevitra nresanareo teo fa andehtsika hanatanteraka azy miaraka dia anatin'le fantatera miaraka io zavatra anankiray efa namafisin'ny ministra teo alohan'le fanavozana na le refondation fiavozana zay aloha mila miavoatsika efa nazavainy teo mila miavoatsika itsika aloha ve itsika individuellement vonona satria inona ny antony lazako an'izany inge le fahavononan'io tsy hoe vonona zay mafana fo fa ao tokantranonao ve ianao manary fako n'importe où azonao ao tokantranonao ve ianao azonao izy atomboko amin'ny tokantranonao le izy ao tokantrano mandroraorora amin'ny tany eny manisy ndelo partout azonareo izy fa rehefa ianao mpanao ny ohatrana dia mbola tsy vonony zany satria nitoetsaina miala voatrano matoa le olona metsika atsiny hoe mpanao tokolikoly mpangalatra za milaza aminareo isika daholo io tsisy mangalatra zany toetra raha tsy nitaizana tany an-trano hoe mangalara azonareo izy reo retsaretsa reo zany mpandraitsolotra nitaizana mpandraitsolotra daholo tsika dia lasa mpandraitsolotra fa tsy possible zany hoe
za tsy mpandray tolotra zany reo tena mpangalatra naveo nefana itsika menakavy rehefa raisina filahara'ny ratany anisan'ny dadantsika matoa zany tsika dadany itsika menakavy zany ao anatin'ny kolikoly ka rehefa anatin'ny kolotsika io ny fitazana ataotsika ny atokantranotsika kefa nalamina aveo no tokantranontsika aloha faharoa dia zao rehefa hoe mahafinaritra be le hoe mila manana vintsika inona le Madagasikara afaka 10 taona za zany tena apikely izy hoe iza malagasy ohatran'izy any tiatsika hita afaka amin'ny 2050 ohatra malagasy ohatran'izy any tiatsika hita dia rehefa hitatsika zany io malagasy io dia ainga am'izany tsika inona ny tokony atao mila aravina ny raha fampianarana tsy vitanao arindra fotsiny zao raha fampianarana amboariny sekoly amboariny zao mba fantatrareo ve fa ny zaza hiditra an-tsekoly rapitso hiditra T1 rapitso hiditra T1 rapitso efa eo daholo efa teraka ao izy rehefa tonga amin'ny volana oktobra amin'ny herintaona miditra septambra oktobra miditra eo ary rehefa miditra eo ka tiatsika tazomina ny tany fampidirana an-tsekoly zay ananany hoe eto madame représentante niseo fa masika eto dia mila mpampianatra 10,000 vaovao tsika mba hahafahana hoe mitazona an'le isan'le zaza isaky ny kilasy azonareo ve zany azonareo zany tiako zany mila mpampianatra 10,000 vaovao efitrano 10,000 vaovao zany ny dikan'io dia dikan'izany zany mba hahafahanao mandrindra an'izany rehetrarehetra zany rehefa miteraka koa tsika mila miplanina fa tsy hoe iny ty fa planine familiale ao ka rehefa tsy mitsatra ianao miteraka dia raha 10,000 mampianatra ilainao ty taona ty amin'ny taona ho avy mety 9,000 amin'ny taona manaraka mety 3 mila faranana azafady dia zay le ataoko hoe fanomezan-tanana miara-mandrindra ny fampandrosoana ny firenena itsika tsiraha zany marina dolo le lazainao ho any amin'izany tsika fa raha teo tafita amintsika itsika tsiraray aloha mametraka fanontany hoe zahako dia vonona tena ampisonitra nyity firenena ity manomboka mitokantranoko dia mitombo afaka miasa amin'izay nizy zany izy tompona ndraikitra apetrakantsika eo dia manana fahafahana izy mampitrondrotra ny firenena sotra tompo mankasitraka mankatelina andriamatoa taritra kabinetra arak'izay dia nitondra vahaolana nitondra ny constat ihany koa ary misy fantanina mipetraka amintsika izy teo fa manapetra ihany fotoanantsika ho an'ny androany fa dia ezahantsika ho fintipintina misy koa hoe reto vahintsika reto izay mbola manana fandaram-potoana afaka dia omenanao andriamatoa ministra ny fitenenana Resitrakareo aloha esorokely le palitao fa tena mafana be ato alao mifampiera ihany tena erana le izy dia isika ihany koa ao anatin'izay miezaka mandray noty arak'izay satria sady amaly fantanintsika izy nitondra n'ilay synthèse iny le zavatra rehetrarehetra teo mankasitraka manalakanjo misy fa mafana ny tanora ty marina sasa orakoraka mahapeloha ny tanora solava resaka satria fa saika voalaza ny dirikab ny primature eo ihany koa andriamatoa ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena teo fa misy fanamariana kely ngamba aloha ny mboatsika anazy ny voalohany dia zao fanamariana kely aloha satria ohatra ny nalahely kely zay hoe tsy mba misy miaino zay verangamba tonga eto kosa dirikab na primature ministre anakiroa mba jerevo kosa aloha zay le tonga eto matoa zay tonga eto vonina ny aino anareo kosa zay manaja anareo zay mametsaka ny landa ny tanora zay zay aloha ny voalohany ny faharoa dia zao ny lalatsaina izay ifampiresantsika androany dia mila mahazo ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena alohantsika satria tsy miaina tsiny ny tanora vita le tolona zay ireo kosa aloha mitolona ary za mpanao politika voalohany tamin'ny andro ny 25 no tonga teny akianja ary tamin'izany ary nahita ny tanora mbola ny dress code ny tanora tamin'izany fotoana zany zay da teny amin'ny kianja tamin'izany dia manao masika manao bandeau maso isanita zany ary teo ny tena problème nafantarana izy le tena izy le tena tsy izy fa taty arina zay vao hoe asehony tare ary tena maro ny rasarotiny anareo satria rehefa vita le tolona dia eo tsika mila mifampiresaka hoe tsy hoe
nialy any rajoelona dia tonga dia mivadika paradisy Madagasikara. Fa inony zao zava-mitrango zao? Ity zava-mitrango ity a mbola tsy ity le fanovana takitsika, tsy mbola ity le fanavaozana takitsika. Satria inona ny antony? Izao zavatra mitrango zao a dia rafitra vonjo maika ihany, fa ny anapa-kevitra ny amin'le rafitra vaovao takitsika tanora, ny anapa-kevitra amin'le fanavaozana takitsika dia tsy ity gouvernement ity, tsy izao mpitondra tsy lanim-bahoaka zao, fa ny manapa-kevitra dia isika rehetrarehetra amin'ny anaran'ny concertation nationale. Azotsika ve sa tsy azotsika le lalana? Dikan'izay ray volana aloha ny gouvernement, ny filoha kosa teo amin'ny 2 volana latsaka kely teo a no nandraisan'ny fahefana. Tsy omena tsintsika fa ny hoe zao ve le fanavaozana? Tsia, ny fanavaozana zay ataontsika ianareo reo no hitondra anazy. Inona le rafitra vaovao takinareo? Nareo reo le hitondra anazy. Ny tanjonay zany dia hoe izahay a rafitra vonjo maika fotsiny dia metraka couvert eo ambony latabatra, dia ny vahoaka no anapa-kevitra hoe inona ny atao loaka, iza ny andro sakafo, iza ny andoatra vary, ary inona ny trano anaovantsika anazy. Ka ho valiny zany fanontaniana rehetrarehetra teneninareo zany, raha miandrandra rafitra vaovao tsika hitantanana an'ity firenena ity a, ny malagasy rehetra na toko politika, na firaisamom-pirenena, na fikambanana, na ray aman-dreny ara-drazana, na pitahiry fomba malagasy, na musulmane, na sekta, na iza ny malagasy no hiaraka anapaka an'izany. Ary ho valin'ny fanontaniana sady a, tsy hoe ny FFKM no hitarika ny concertation, fa ny FFKM no amondrina atsika rehetrarehetra izay hitondra an'izany concertation. Zany hoe isolo tena ny ara-drazana hitarika ny concertation, isolo tena nareo tanora reo hitarika ny concertation, isolo tena ny fiangonana zandriny hitarika ny concertation, ny isolo tena rehetra ny FFKM fotsiny no rafitra anangona anareo. Isy planinina vaovao atsangana eto, raha pitso moa zany isy fampivavana lehibe dia ametrahana tety andro farak'izay aingana anombohana an'izany concertation miainga avy any amin'ny fokotany zany a, izay anetanana antsika rehetra andray andraikitra. Eo aloha zany tsika mila mifakahazo onty tsara aloha. Izany hoe ny fanavaozana zay takitsika zany a dia isika miaraka anapaka anazy. Lay Madagasikara vaovao, lay Madagasikara misy fanavaozana zany tsy androany fa manao raha maika fotsiny ataon'ireo gouvernement reo, fa rehefa tonga concertation afaka 2 volana ohatra dia eo tsika manapaka hoe manomboka zao dia zao ny atao, zao ny atao, zao ny atao. Izay tsika vao tonga any amin'ny fanovana ny atao hoe lalam-panorenana mifanaraka amin'ny besoin-tsika. Itsika nanapaka hoe atao état fédéral veto, atao état régional veto, hijanona état unitaire ve tsika. Isika miara-manapaka an'izany, fa tsy colonel Michael ny anapaka an'izany, tsy ny ministre Gasikala na ministre Rasamba no anapaka an'izany, fa isika malagasy rehetra ny anapaka an'izany. Izay le izy PDP ny mieritreritra hoe aiza le izy. Faro ny resaka ianareo ve sa zay aloha matotonga eto dia sa, ary matotsika miaraka eto dia sa, ary izahay zao gouvernement zao ngambany tamin'ny alalan'ny prime ministre Heritsalama ny fahasahina volana taonay dia zay nanala ny andro rajoelona tsy malagasy tsony. Hatranitra hoe mahazo tehaka zany rajoelona tsy malagasy tsony zay tsy lazy teo. Satria ny tolona zay natao dia iady amin'izany teneninareo zany, kolikoly apimambe maro samihafa. Ary ny fanenjehana zay atao nareo manontany eo tsy mijanona amin'ny andro rajoelona, tsy mijanona amin'ny Ravatomanga, fa ho avy ny fanenjehana zay firongony rehetrarehetra. Ka afaka manao nareo raha ohatra ka ataonareo le izy. Fa ny rafitra dia tsy maintsy manaja lalantsika. Izay tanora ampandraiso anjara. Ny fampandraisana anjara ve dika hoe toerana. Dia mazava ny teny filoha hoe raha ny tanora rehetra mpitolona nomena toerana dia tsisy. Fandao ianareo omena ny toerana sazanareo. Ny filoha ny fanavaozana dia efa nanaiky. Fa ho atsangany eto Madagasikara ny ina le nangatantsika ingeza be
ataovy mafy tsara mihitsy assemblée des jeunes ary zany tsy tomonina vava fa ny concertation nanapaka zany mba hanaraka ny lalantsika ho rafitra ofisialy tsy fianindry andalana amin'ny assemblée na ny sénat tsy maintsy ho atsangatsika zany mba ho rafitra enona atsika tanora rehetrarehetra ny keny ny filohan'ny fanavaozana ny république zany fahatelo isika tanora mba te hiresaka aminareo androany maheno an'izy efatra menadany teny teto telo volana lasa zay fa za miteny aminareo fa raha tamin'ny telo volana lasa nareo nanao faneokevitra ohatry reny tamina ministra teto rehefa aveo ihany nareo dia efa misy miaramila miandry atsy marina zany sa tsy marina efa mandresitsika androany fahalalana fa tsy nisy tanora nasasa ohatry reny tsy nisy tanora masamby joro ohatry reny tamin'ny fitondrana teo aloha fa androany misy zany efa mandresy no ny fahalalana sy ny fahasahina amin'ny teny tiaka ho an'ny tanora fa mety ho an'ny tanora zany eritrereto hoe baba iny ary ny teny fotsiny hoe miray tsokombakomba ianareo vaza nianatra amin'ny asana izy fa androany mila manaiky tsika tanora fa matonareo afaka miteny ohatry zany andro be deaibe zao ny tanora ho anao fandahara anao amin'ny tvm anao an'izao mahazo fahalalana daholo tsika rehetrarehetra efa zava-dehibe zany ka te hiteny amintsika anisan'ny fanavaozana nataontsika dia io fahalalana zay hoetitsika io zany nga malalakevitra ny loha hevitra rehetra fa mivalian'izy mirahalahy teo a fa ny fijinjara-pahefana asiko resaka kely fotsiny a voalohany aloha efa misy lalam-pandrena anao raha mba nampiarina fotsiny le voasoratra ao efa tsotro zao Madagasikara fa ny zavatra nisy teto hatramin'izay dia ny centralisme fort angonina ty amin'ny fiadidinan'ny république avokoa ny vola sy ny fahefana rehetra fa rehefa tonga ny fotoana ho vidina ny chef de région alana fahalalana arabola izy alana fahalalana manapa-kevitra izy ary sata manokana ifehany zany faritra izany ka raha ohatra ka misy orinasa mitrandraka ao amin'le faritra dia hatrany amin'ny 5 amin'ny 7 isanjato ny volana ny ristorina miditra dia ho an'ny faritra zany fa tsy ho aty amin'ny fobetsony lalatsaina hoentin'ny république ny fanavaozana akehitriny zany zay hoentina amintsika ary mafinahitra n'androany zay angatahako tehaka mafy be a ny tanora androany dia izay tsy hamalytsony satria nametraka fantaniana izy dia namme valina izy ny atao zany androany dia tsy hoe ianareo mpanatanteraka dia ataovy zao mba mangataka izay zao fa manatanteraka ny baiko nareo tanora natao manomboka androany satria efa nomenareo le vahaolana misaotra ry tanora loha hevitra efatra izy teo loha hevitra efatra dia niomana be nandray an'le fanontaniana fa avy eo le tanora amin'ny teny hoe reto kosa ny vahaolana hoentinay toza hoe que demande le peuple tsy asinan-kandraso andraso izany fa ndreto izahay mandray ny baikonareo ho an'ny Madagasikara iombolana ataontsika zany 5 zao tsy vitanay rery zany fa isika miaraka no miaraka manatanteraka an'izany ny rafitra fana manatanteraka an'izany rehefa tafapetraka ny rafitra zay nangatahanareo io rafitra nangatahanareo tsy hoe tenenina androany dia raha pitso alarby ny tanterahana fa ndaotsika naraka ny processus atanterahana zany ahoana nametrahana parlementaire ho an'ny tanora zany raha tsy tafitra ao anaty lalam-panorenana zany mila réalisable zany zavatra ataontsika mba ho faizable miara-manapaka tsika ao anaty lalam-panorenana fa manomboka zao dia misy ny filan-kevitra na ny assemblée ny tanora dia rafitra amin'ny toy zany ka niza président eo dia ny tanora manana anjara foana mety amintsika zany sa tsy mety amintsika aleotsika tsy hanaiky fitahan'ny olona fa raha iresaka fanovandravitra isika dia andao rafitra hifanarahantsika no atao fa tsy rafitra zay tiany président colonel na rafitra zay tiany ty gouvernement ty na rafitra zay tiany prime ministre fa itsika no miara manapaka anazy ka etsonantsika rehetrarehetra ny concertation no mission an'izao fitondrany zao zay ny mission principale fa ny mission vonjimaika dia ireo raha-raha-mpanjakana tsy maintsy enjehana ny fijaliantsika ny fahoritsika amin'ny alalan'ny fanabeazana ny fahasalamana ny tsy fandripalemana ny jiritry ny rano ireo filana maika rehetrarehetra eo amaranako anazy a dia ity mba niraisiko noty kely ato a izay tena somary nanaitra anazy zany le izy a
diany hoe inona ny rafitra izay tokony hojerena ho an'ny fampianarana satria nisan'le hoe ramatoa lala moa izy teo ramatoa lala sy koto somary nadona kely ny foko le izy ary tena marina zany fa misy lala ny mainty rano misy lala ny Zorobe misy lala partout any Madagasikara ny rafim-pampianarana dia tsy maintsy manapa-kevitra itsika dia indramiko le teny hoe savy itsika sasasa fa io rafim-pampianarana zay ianatsika androany io dia rafim-pampianarana frantsay alatsindra misy frantsay reto fa za reto tsy rarahako tsy manino fa tsy mety amintsika io tao anatin'ny taona maro repoblika efatra zay ampianarina ny malagasy mba andefa CV marina sa tsy marina ampianarina ny malagasy mba andeha hitady asa ampianarina ny malagasy mba hitovy ny any Europe fandao tsika iaraka anapa-kevitra concertation manapaka an'izany andao anapa-kevitra nova rafim-pampianarana vaovao izay mifandraika isa-paritra mba fantatrareo ve fa raha manana rafim-pampianarantsika ohatra ny any Savady iana tsy hitovy ny any Atsimo raha ohatra ka tsy tafita any amin'ny ambaratonga voalohany farafaratsy ny zanaka any avaratra mba mahafantatra hoe ahoana ny amadiana anty lavanily tya ho lasa orinasa lehibea ho lasa mpandrara lehibea tsy hitovy ny any Tamatavy zay fototsy ny letsy andao ijery rafim-pampianarana mba ahafahan'ny tanora ny malagasy tsy hitady asa fanangana orinasa avelo tena ho an'ny Madagasikara zany rafim-pampianarana zany tokony ajoritsika tsy hitovy ny any Atsimo zay safira sy volamena dia hitovy fa nany avaratra nany Atsimo dia samy mianatra an'ilay valala iny le teny mikolo iny satria rafim-pampianarana natao hananjana antsika le izy fa mila mijorotsika tsy maintsy misy rafim-pampianarana ofisialy any amin'ny ambaratonga ambony ny anarantsika ny relation internationale ny diplomatie ny géographie sy maro samihafa fa kosa andao anokatra lala rafim-pampianarana vaovao mba ahafahantsika aleo teny ka na iza dia miainga amin'ny potentiel zay ananatsika miantso atsika andao anova ny tantaran'i Madagasikara rasatsika dia izay ihany koa sa ao anatin'ny concertation ahafahantsika manova an'izany rafim-pampianarana zany ka manomboka zao dia tsy rafim-pampianarana rehefa mahazo diplôme doctorat dia lasa manao taxi foana manana doctorat lasa manao call center fandao rafim-pampianarana mba ahafahan'ny malagasy manangana orinasa mahavelo tena tsy mety ehatra amin'ny frantsay fa gasy samy gasy dia mahavita an'izany izay ny no anjara fitenenako fa dia makasitraka rehetra toboka tehaka mafy eo ny andriamatoa ministra menanao andriamatoa ministra fitenena tsy ho lavabe zao misarabetsaka misy teboka anankiroa fotsiny malohan'ny tena marina antsika azy satria efa marina ny mpanentana eto tandrisy filoatra ny ministera zay sahaniko dia mialatsiny fa hotondrako fanazavana kely satria hitako maharary antsika tanora le izy ny anankiray hoe inona ny mampatahotra anareo hanome asa hampiditra ny tanora hanome andraikitra ny tanora dia mba mitondra fanazavana fotsiny aho raha ao amiko manokana ny kabinitrako dia betsaka ny tanora misy zany zay ao misy zay ny grek ao misy mpianatra université ao sisa voamaly eo zany andry mpiara-miasa amiko misy tanora no napetrako au directeur général andraikitra ngezabe zany anaporofona amintsika fa manome sehatra izahay fa kosa zao ny aty amin'ny fanjakana ry tanora namako tsy dia tena aty amin'ny fanjakana loatra ny création d'emploi ao fa any amin'ny sehatra tsy miankina izay no mahatonga anay mametraka politika ary manosika io resaka employabilité io ny teboka fahadimy tafiditra ao anatin'ny laram-pamehan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ao tena ny sehatra tsy miankina no mpamorona asa fa tsy ny fanjakana loatra kely loatra ny création d'emploi ataon'ny fanjakana fa any amin'ny sehatra tsy miankina no misy faharoa voarainay ny tsikera makasika ny fametrahana conseil de la jeunesse ny antony tonga ny ministera
nitondra an'iny tany amin'ny filan-kevitry ny ministra hoe ho redynamisena ny conseil de la jeunesse satria misy nany amin'ny commune région province sy ny sisa satria zahay nahatsapa fa misy zavatra tokony ho atsarainao ahafahan'ny tanora miditra ao anatin'ilay rafitra sy mitondra ny tenin'ny tanora ao amin'ny commune ao amin'ny région aty amin'ny province ary ahafahany sosokevitra ho aintsika ho raisina eto mba manitsikely any atsika tanora namana mipetraka tsika moa metraka fona aloha mba misy rafitra autonome tsy miankina amin'ny tsy miankina aminareo io zany tsy maintsy eo foana ny fanjakana amina rafitra zay le structure de anatina firenena anankiray misy ny fanjakana misy ny fiarahamonim-pirenena ary misy ny secteur privé io tsy maintsy misy an'io foana ary ny anjara ndraiky sy ny fanjakana dia mametraka nataontsika hoe cadre légal io no rôle régalienne ny fanjakana io ka raha tsy ao anatin'ny cadre légal itsika no miasa dia miverina amin'le ahiahinareo teo hoe tsy manara-dalàna tsy anatin'ny rafitra ara-dalàna ny farany namarako ny teniko dia voaraina daholo ny ahiahitsika tanora makasika ny zavatra misy eto Madagasikara izay ny antony nahatonga anay ny roso amin'ny fanavaozana ny politique nationale de la jeunesse io moa ny tale général misahana ny tanora zay miara-miasa amiko ato dia handeha ny consultation locale dia ho raisina zany ny tolo-kevitry ny tanora sy ny plateforme rehetrarehetra na mpianatra na tsy miasa na chômeur de luxe na fa miasa any amin'ny commune any amin'ny région amin'ny province dia reny no raisika hanavaozana ny politique nationale de la jeunesse mety misy amintsika tsy dia mahafantatra loatra an'io fa ho avy ny fotoana hitondranay fanazavana bebe kokoa ho inona moa ny votoatiny inona ny valeur ajoutée inona ny zava-baovao hoentina amin'io politique nationale de la jeunesse io tsy aty aminay aty io fa any aminareo tanora amintsika tanora ny valiteny sy ny vahaolana afahantsika miroso amin'ny fanavaozana ny politique nationale de la jeunesse sodra petsaka tompoko. On va passer du coup aux questions-réponses pour les derniers temps qui nous restent. On va faire une salve de 3 questions grand maximum parce que on voit les mains qui sont levées. Les questions doivent durer 1 minute grand maximum et on aura 5 minutes ici pour répondre. Du coup, on a une main levée ici. J'ai vu là-bas. Ah, et ok, là-bas, oui. Yeah. Arak'izay andra ifantana telo montsika satria dia mbola manam-potoana reto vahintsika reto dia mba fitinina arak'izay tena aloha mba 30 seconde ary raha sitrakareo fa lava loatra raha vao 2 minitra maka sitraka falmeraba antsika jiaby agnatin'ny salle azafady irana falmeraba antsika jiaby agnatin'ny tragno tia Stéphano avy agny Tamatavy ary Genzeda dia ny teny andriamatoa ministra takeo hoe zay mpiasam-bahoaka ozinao dia baiko mandray baiko ny vahoaka ka ty ary izy amin'ny agnarany Zenzeda zany teny akeo Zenzeda avy agny Toamasina managna hayay zay amin'ny resaka FFKM ka ity ary le fangatahana ny tena naretake fa ampiditra vondron-kery maro isamihafa ho agnisany hikarakara aniray fampandehanana ny refondation ka ity ary le izy magnome baiko ary ka zera zany izy hoe ampidiro anatin'le processus na refondation izahay Zenzeda mba ahafahanay mahazo toky sy manara-maso ny fandehanana sy fampandehanana ny fanavaozana satria misy aihahy zay akao zany tsy andeha ametra hoe ity ataovy le fanavaozana fa hagnara-maso mankasitraka tompoko namana taloha eny ary fenitra avy eo amin'ny Genzeda hoy ianareo teo hoe iza ilay tanora tena nitolona fa tsy fantatray tompoko tsy adala akory ny UNICEF tsy adala ny PNUD tsy adala ny organisme international mahafantatra hoe iza ilay tena mpitolona any amin'izy ireny nareo manontany hoe iza kay ilay tena mpitolona izay sao aza ekipanareo ihany reny tanora mody tonga ao aminareo reny
dia mody avadibady kely resaka hoe izy ary le tena tanora mody raisina izy satria ekipanareo ihany ka zay mila fantatrareo hoe tsy adala ireo organisme international ireo mahafantatra ny tena mpitolona teny akanja ny tena hoe nangataka ny fanavozana sy hoe nanjodana le fanjakana teo aloha manana maizy azy izy ireny amin'izao fotoana izao a dia tsy haiko hoe iza ny tonga ny aminareo any fa zay tonga ny aminareo any a betsaka tsy fantatry ny organisme international fa zay rehetrarehetra ireo fantatry ireo satria zay ny tena tolona misaotra miarabantsika rehetra tiavina ny anarako dia ny andro fanontaniako zany a mahakasika an'ilay resaka hoe concertation nationale ilay izy a no tenenareo namoaka sosikevitra izahay nitaky izahay a namoaka sosikevitra dia namaly ianareo fa voarainareo ary ho tanterahina fa araka ny fahazahoana anazy teo zany a dia miainga avy amin'ny concertation nationale io a no ahafahantsika rehetrarehetra mamolavola ny drafitra ka ahoana le efficacité an'le consultation zany tena antaniny anareo hoe okale aloha izy tsy ataontsika torapo fa tena détail technique hoe tena assuré tokoa ve hoe tafiditra ao anatin'le plateforme ireprésente ny tanora rehetrarehetra ahoana ny fomba fanaovana le consultation mba ny tena feo ny tanora mpitolona no hita ao anatin'le izy dia ahoana ny resaka communication mba ahafahantsirairay a mandray andraikitra hoe ahoana ny ahafahana mamoaka sosikevitra iraisany rehetra misy ve accompagnement na technicien scientifique sy ny technicien maro samihafa hiaraka amin'ny tanora ihany koa mba hanohana famolavolana drafitra matipaika mba hoe io concertation nationale io zany a mba ho efficace fa tsy hoe sarintsariny fotsiny ihany a dia mitondra ny tantara teo aloha mankasitraka anao farany sisa hitona amantsika eto efa izy nangatanana voalohany a dia tena miala tiny fa tena mbola maro ny fandaram-potoana antsika fa tena ilana tsindrindra mankasitraka ny fanehoako hevitra a tsy fantaniana satria niezaka nanaja an'le rafitra fitenenana teo a dia nisy tsy voalaza le izy a fa entiko amehezana ihany koa ny karazan-kevitra rehetrarehetra dia mitodika aminareo atao hoe acteur de la refondation ao anatin'ny gouvernementa zany izahay zavatra atahoranay voalohany indrindra dia ny populisme zany hoe ianareo a mpitondra sy membre ny gouvernement dia tsy tokony a asidin'ny populisme fa tokony a mifantoka amin'ny azo atao hoe service minimum angambany a ary indrindraindrindra amin'io refondation io voalohany fa tsy misy akoatran'izay faharoa teboka faharoa dia ny resaka stabilité sy resaka neutralité tsy tokony a misy a fanovana lalàna lehibe a mandra-pahazo an'ny lalam-panorenana vaovao satria amin'ny alalan'izay fanovana lalàna lehibe zay matetika no misy manipulation politique ao anatin'le fanovana faharoa tsy tokony a itya régime na refondation itya manao signature na contrat pluriannuel zay miengagé an'le gouvernement ao arina zany hoe fiaraha-miasa amina firenena hafa na tsy fantatra izay amatitra ny tanan'le gouvernementa sy fitondrana anaraka anareo ao arina farany a tsy fantatra na hoekenareo na tsy a fa tokony a misoratra ao anatin'ny charte de la transition hoe ianareo a mpitondra sy mpandray anjara fena ao anatin'ity refondation ity dia tokony tsy afaka mirotsaka hovidiana amin'ny mandat manaraka ao arina tokony ihany koa ianareo a tsy afaka ho nomena fa misy toerana omena anareo dia ny anaran'le toerana dia ny anaran'le izy dia hoe gardien de la refondation na hoe mpanaramaso hoe totosa sa tsy totosa ilay refondation a nataonareo a sy napetrakareo farany a resaka transparence tenenina foana izahay tanora hoe ianareo tanora tsy maharitra zay satria tsy fantatray le zavatra misy ny antsoina hoe opacité a ary manaiky koa nefa izahay efa misy ny zavatra tsy afaka ho tenenina publique mihitsy fa 5 misy ny antsoina hoe LAICP na hoe loi sur l'accès des informations en caractère public izay efa mandehandeha any a fa saingy ny fanantanterahana azy a sy ny fampiarana azy a no tsy misy a dia mangataka zany izahay transparence absolue aminareo a mpikambana amin'ny gouvernement tamin'ny refondation ninninona zavatra atao indrindra resaka marché public indrindra resaka déclaration de patrimoine indrindra resaka décision tapitra topoka
tena zafady aloha zafady tena mialatsy indrindra zafady nefa nomena anaty micro ty dia ararotiko tena ararotiko zarasolo ty na avy any amin'ny faritra betsiboka tsy haiko andriamatoa ministra fa izahay dia anisan'ny faritra tsy mba misy mijery na resaka tanora io a na resaka amin'ny lafiny rehetra io a zay tsy mba omenareo sehatra ro plus a le olona mipetraka eo ohatrany hoe io ihany ao dia io ihany laza i ministra gasikara teo milaza amin'le resaka concertation régionale dradradradrainareo any amin'ny pagenareo any amin'ny RTL bebetsiboka izay hoe nisy firaisamonim-pirenena tao anatin'le izy dia magaga misy plateforme des organisations de la société civile mijoro ara-dalàna ny aminay a fa zahay tsy gaga be fa maninona izay tsy hamena an'ilay invitation ahafahanay mamoaka ny hevitra anay koa ao anatin'izany fakakevitra régional izany dia tena mba mitodika manokana aminareo aho hoe mba jereo le fakakevitra momba nina dia zay tsy fantoko hoe fafakevitra hoe ara-sosialy ara-politika dia tokony mba nanoratra tsara ao ampage izy a hoe fiarahamonim-pirenena eto betsiboka tena anisan'ny nampalahelo-kely anay zany zay hoe fa maninona zay tsy mba nilazaina tao anatin'izay zavatra zay ya sotranao raha sitrakareo a dia mba fantana roa sisany a dia atorina ato dia azafady indrindra misy alenamantsika manana fahasamihafana mba leo mba omena fitenena azafady indrindra aoriny izy mamarana anazy a aorina jeny fa tena mialatsiny amin'ny fotoana tsy fantanina ihany a sady valikafatra ho an'ny tirikabiny tena avaliny le nanontany izy hoe izany tena GZ fa inona GZ voalohany aloha ny GZ salatona ao afaka mavampiainy ve ny tanora ao voalohany aloha ny GZ dia sokajy tanora faharoa ilazana an'ireo mpitolona koa izy satria ny mpitolona nisy chaîne Y nisy chaîne alpha fa ny tena GZ dia vision hoe fomba fijery idéologiana tanora vonona andray andraikitra idéologiana tanora miady amin'ny zavatra tsy mety kana misy zavatra tsy mety ataonareo androany eto a dia teneninay zay ny atao hoe GZ ao a dia ny fanazavana faharoa indray a amin'le resaka hoe nareo ve miara-manonja aminay dia valiny a eny miara-manonja aminay aminareo izahay a raha fantatray mazava tsara ny zavatra ataonareo mazava tsara ny teny andriamatoa ministra teo hoe izahay nge mpanao couvert dia zay tsy afaka atoky olona mpanao couvert satria tsy fantatray le iza dolo manao couvert ao zany a so dia manapozina an'le hoavinay satria averinay izahay tanora zao a izay tanora zao tsy vitany hoe mpandray andraikitra anao fa anay zao any fandraisana andraikitra raha inégocienareo communauté internationale amin'izao fotoana zao raha inégocienao avy Madagasikara nareo rehetra zay tanora voniny zay andray andraikitra miara-manonja ave zay vonina anampy fanjakana zay raha misy ny transparence raha nandray vola tel hotel nareo ka fantatray raha nisy an'izao zavatra zao fifanarahana ka fantatray kosa aloha fa maro ny olona navahinareo misy problème vonina arak'izay raha ohatra hoe misy zay transparence zay transparence fantatray daholy a miara-manonja zay sotra tompoko Toutio martial solontenan'ny olona manana samihafana avy any Morondava nijoroako eto tsy tanora aho fa mpitondra teny ho an'ireto rahalaiko andriamatoa ministra sy ny dirikabon'ny gouvernemanta mety ho gaga ianareo ina le fahasamihafana dia fahasamihafana dia ho an'ny olona manana fahasembanana dia aloha hitsiko aloha zay nitaraina ireto rahalahy sy anabavy satria misy ny atao hoe albinos dia misy koa ny olona manana fahasembanana ao anatin'ny 4 type ny marenina ny tsy fahitana ny aratsaina ary ny jamba dia ny zavatra mba angatainay a manana ny etaetany izy ireo ka raha azo atao isaoranay any ireo rahalahy zandry efa niteny teo fa misy tokoa ny mampiaty ny inclusion izay nidéclaré zareo tao tamin'iny thématique teo iny fa saingy tsy ampy a ny etaeta avy amin'ny olona manana fahasembanana manerana ny Madagasikara koa mangataka izahay raha azo atao amin'io concertation io alohan'io mba mangataky ny olona manana fahasembanana hanao symposium ohatran'izao a hamohanay koa ny hevitry ny era Madagasikara mankasiraka tompo klasy tompo aby misaotra monsieur le ministre
Merci beaucoup. Une question à Zafat. Les ministres et le directeur de cabinet nous donnent de leur temps et restent parce qu'on voit qu'on a beaucoup de choses à dire. Et c'est très important pour vous de voir à quel point cette jeunesse a des choses à dire et qu'il va falloir créer, c'est très important de créer des espaces de dialogue où ils puissent mettre ses idées et ses revendications. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. On va vous laisser un dernier temps de parole pour pouvoir conclure et synthétiser et puis nous pourrons clôturer. Merci. Monsieur le ministre, resiko avy hatrany le fitenenana misy an'le LAICP zay ny fiantsoana azy raha lamalala dia mino fa ny tanora koa milohan'ny ametrahany fantanina dia maka inforo alohan'ny sorana kely ny anjarako dia me fitenenana izy ary tarary alefa tsy mba meo kely izy tsy maninona alovany izy efa ela be kosa izy nitsangany LAICP aza atao lavabe na dia zany ary zany amin'izay tsy Merci beaucoup naname fitenena azafady karaha tsy nangadratsika teo fa ela zana nagnatana teto voalohany zegny magnano remerciement amin'ny ministre ny jeunesse hoe nikoragna resaka ny conseil national de la jeunesse i tsara le hevitry fa le combat mety zegny le atsika ka ikitikitiky momba zo aleo zegny apody le karaha taloha fotony misy tsy mazava tam'le fifidianana tamindreo sasany taloha tany e magnaraka zegny totika aminao koa andriamatoa gasikara fotony anao zegny voalohany mpanao politique nitsangana nitologna niaraka tamitsika ke ny fangatane aoka zegny mba le refondation taontsika ty mba voalohany changement koa zegny mba hoe tous les victimes zay hoe navoa tamin'ny le révolution nataontsika igny mba tsy ambelatsika hoe aux oubliettes ny dikany zegny tsy ino ny rangatako amizay fa ny maty mba metsika zay rariny mangataka aminareo le refondation ty mitsangana anao efa preuve anao nitsangana ny grève niaraka taminay ke tohizany tologna io jusqu'à ce que justifier le olo nitifitra zay olo naty tsy amby rariny e magnaraka zegny mbala misy marara atsika ao ke ampitsarovigny fo surtout à Diego agny de izy koa nareo mitady hoe iza mo le tegna marary magnatona zany nareo fa misy information mazava ao amezantsika anareo merci. Ok. Mba raisiko kely numéro anao avy eo zany am'le marary any Diego fa tsy LAICP zao raha lamalala ka aloha rehefa voninaino anahy izy dia miteny LAICP io za dia mahasamy laza aminao fa hatramin'ny 2003 ny firaisa moam-pirenena teto Madagasikara efa nitaky an'io hatramin'ny androany niza fanjakana nitondra teo tsy nisy napiditra an'io ary tsy nisy nanaiky an'io satria ny atao hoe loa izay afana mafantatra le mangarahara takinareo raha-panjakana ny volam-panjakana sy ny rehetrarehetra averiko ihany na Ravalomanana na Iandro Rajoelina na Rajoanary Mampianina na Rano Rajoelina farany teo tsy nisy nanaiky an'io ambarako aminao zao ny refondation taritany Mikael Randrianirina colonel sy PM Heritsalana Rajoanarivelo nanaiky an'io miditra any amin'ny assemblée travaux de commission rapitso tonga avy ianao amin'ny sivy ministère ny kolotsaina sy ny serasera ny napiditra an'izany gasikara ny anaran'le ministre ao zany ary vonitsika amin'ny mangarahara miatsika amin'ny mangarahara ka live tsara ny information la izany aza nefa atsontsika firaisamoam-pirenena iaraka iady hatramin'ny farany aminay fa efa misy solombavam-bahoaka zay orange taloha ao mbola hitady bloqué an'io ka raha tsika amin'ny assemblée nationale mantsy io dia mbola tsy tanteraka fa itsika ny nasa l'ancien io izany vonina mangarahara ny filo Mikael Randrianirina ny gouvernemanta miaraka amin'ny Heritsalama Rajoanarivelo izay rehetra vonina izay ary rehefa lany io lalàna io fantatrareo hatramin'ny atsipriany ny mangarahara ny amin'ny ministère sy ny sapana raha-panjakana rehetra refondation zany fanovany zany zandro faro resaka populisme ianao teo mantsy
mahasambylaza ve nareo tanora fefananao signature na fifanarahana izao fanjakana zao na i président na PM na ministre tenena anankiray raha misy noho izany tsisy zany tsy misy engagement averika any ity fanjakana ity dia lalana hitondra makany amin'ny refondation dia ny concertation no tompony fanapahan-kevitra ary izahay dia tsy manana eritreritra mihitsy ny amin'ny hiala amin'ny tolona izay ireo samby tolona daholy nareo mety mahita ny dirikable bebe fa nisan'ny tolona io tsy tena kianja io fa tao anatin'ny mpivory tamin'ny stratégie naraka taminay reny ka mitiako ambara dia zao raha misy tsy haiko fifanifiny zavatra ve zay mirahalahy eto fa raha misy ary ny tapahana foana isaka mandray micro anaty conseil dia zay mirahalahy eto satria izay no mijoro mpiaro ny tolona na dia ao anatin'ny gouvernement fotsiny azy ary zay zao tsy haiko aloha ministre ato fa raha mieritreritra ny ivoana amin'ny tolona enregistreo tsara ty teniko ty raha mieritreritra ivoana ny tolona zao gouvernement zao na izao fitondrano zao iametra-pelany gasikara fensoa satria za iady ho an'ny tolona fa tsy ady ho an'ny tenako ao anatin'izany rehetrarehetra zany farany ny resaky nareo ny lalàna mbola mialatsiny fa nyen'le rivoana zany ao anatin'le hoe le mametraka hoe izay dia manapa-kevitra zao aloha tsy ny tanora rery ny afaka manapa-kevitra eto amin'ny firenena fandao raisitsika ny hevitry ny tanora dia arovantsika ny hevitry ny tanora satria tsy afaka manapa-kevitra rery zay telo reto pdp mifangatahanareo teo azo zao ohatran'le teo zao ahoana moa le tenin'ny zandry teo le hoe ampidiro anatin'ny sehatry ny mpanaramaso tsy zahay mpanapa-kevitra fa isika raha miaraka mifanaraka ho atsika amin'ny concertation averiko tsara mandray fantaniana vatsy i mademoiselle manao roby grigris fleurisianny io ny tompony fanapahan-kevitra dia ny malagasy rehetra ka le concertation io tsy misy aiza misoratra anarana izy manao itsika mitompo ary tsy mbola nisy concertation ny ainga teto hoe mbola vao avoaka amintsika ny tety andro avoaka amintsika ny organisation rehetrarehetra nareo ary mbola tsona ao anatin'le komity hiaraka hikarakaran'le izy dia hoe ohatrany ahoana ny ide tsy mitovy ny fampivondrina olona any dego sy ny antoly ary samy manana ny fombany any samy manana ny fanaony any dia alaina amin'izay le esprit an'izy dia miakatra fokotany miakatra commune miakatra district miakatra faritra ary aty amin'ny national ny tompony fanapahan-kevitra farany mila manaiky processus tsika inona ny tanjona amin'izay concertation io tena anova tanteraka amin'ny madagasikara fa tsy hoe neo ihany ny eo amin'le fanahitsika zany rehetrarehetra zany farany sisa makasika an'le victime tena marina ny teninareo farany teo moa zany ny filohan'ny fanavozana niaraka tamin'le haut conseiller fanamangy dia izao zany fangatahana nataonay tamin'izy ireo ny ananganan'izy ireo fikambanana ataontsika tena ara-dalàna mihitsy tsy olona ny anangana azy tsy izay ny anangana azy fa zareo ny mifankalala ao ny ava-maty ao ny mbola maratra ao ny efa sitrana ary ao no migatra dia reny zany no manangana fikambanana anankiray dia rafitra anankiray izay ifampiresaka amin'ny fitondram-panjakana andro zao anaovany atao hoe fiahina manokana sy fijerena manokana ary zay moa araka mibaiko ny prime ministre ny akamaroany ny ministre tsirairay avy dia saika mampiditra solotena an'ireny victime reny indrindra fa ho an'le maty ny avany dia obligatoire tsy maintsy manome asa na ho an'ny vadiny na ho an'ny zanany izay satria tsy averatsika ho raraka tany ireny raha latsaka ireny tsara toka am'le fanontania sy le fifanazava-kevitra misaotra anareo satria azonareo le tiako ambara za le miteny hoe izy avy le izy tiako zany aoka sika ho mailo zay le afaka tiako atoetraka aoka sika mailo sy tsy varim-barina fa ny olona misoko foana zay ny izy tsika nge mifankalala eo ireo Nations Unies ho an'izay tsy mahafantatra za Nations Unies za naka retraite anticipé Nations Unies roapolo taona ny asa tamin'ny Nations Unies zany hoe mifankalala tsika fantatra nge ahoana sy ahoana fa te tsapa hoe nareo hoe mailo zay le tiako lazany mailo venareo sa tsy mailo hoe mailo venareo sa tsy mailo hoe aoka mailo dia tonga dia toizy le firaisan-kinanareo zao dia mailo dia mahay za mametraka
mba misy hoe rehefa nazavain'ny ministre gasikara teo hoe rehefa tonga le fandaminana ka voaraina roa tanana tsara azonareo tsara le fandaminana dia aza mianahana fa manaova aksisika mihitsiny a mba ao anatin'le processus azonareo le afatra zay le afatra tiany apetraka faharoa mikasika ny hoe nahoana lay resaka hoe fitsarana olona sy nikarazika sy am'le hoe mbola tsy vovaliko tsara moa le resaka hoe fizarany arena fa napakevitro zany a ho avy tsy hoela le hoe assise nationale amin'ny relance économique tsy hoela politika ara-toekarena vaovao no ajory eto inona ny tiana ambara amin'izany nandritra an'izay taona maro zay a dia politika ara-toekarena amin'ny ampimamba ny tena nanjaka teto nga manitanareo voaingana le komazana bras de fer ndika bras de fer antingasy tena hoe fanenjanana ministre gasikara moa tao anatina efa da izy ministre tao a fampitana tamin'ireo le lay ataontsika hoe entrepreneur amin'ny resaka télécommunication zay tsy ampidiny hoe raha tsy ampidinareo ny etra aiza nisy zany hoe ampidinina ny etra ho ny voampidininy le zavatra io firitaona izy nahazo tombony teto firitaona dia ampidiny io a fa fantatra efa nahazo tombony be da be nareo dia hoe ampidiny no etranareo gouvernement sa tsy nanaiky nidina sa tsy nidina izy zao efa ka nareo kosa nge zay efa nanao fanambarana izy efa hidina dia manao fandaminana zao tsika mampidina azonareo vela izy ne nareo hoe am'teny izy midina dia apitsy midina tsy zay le izy aoka zavatsara le ravatra le resaky fanjava-dehibe de hoe tsy afaka ny tsy ampidina izy azonareo ary efa nanambara ofisialy izy a fa ampidina nanao izy sa tsy nanao fanambarana nanao izy ampidina izy zany dia izy antika misaotran'ireo ministra zay a mifanenjana tamin'izareo a tsy maintsy mbola ho avy midingina maro be ohatran'eny inona le raha toekarena tiatsika apetraka oko zay le hoe natao hoe atao hoe fiarino eto madagasikara dia hoe amin'ny zandro teny teny appel d'offre zany ngeny zavatra appel d'offre mpanjakana ngeny mampanakarena ny sasany ito e oko zay aloha angarahara ny appel d'offre mpanjakana dia tsy hoe ranona foana mahazo an'io rehefa voaka le lalàna an'le mangaraha tenen'ny ministre gasikara teo a dia ao avoaka aminareo le hoe nandritra ny 5 taona lasa izavy nahazo marché mpanjakana teto dia fantatrareo zay nge miandry an'io fotsiny nge zay dia avoaka an'ile izy ny information ifanana fa tsy afaka mamoaka zay raha tsy misy ny lalàna dia miala zany tsika avy amin'le hoe raintsikiny natreto zany a dia hoe lay ampimamba ny tena nampanankarena ny sasany dia mivadika sika amin'le profit making zany hoe alao a zay manana ketrika ivelatra dia manana an'le hoe mitovy ny fahafahana mahazo famatsimbola sy nitirahantsika raha zany dia mba afaka mifaninana zay le tedavitsika atao io ary tsisy fanakavano izy amin'ny fiaviany le mpandraraha tsy resaka kosa dia hoe misy anentsika tsy manentsika an'izy an'izy tsika fa kosa hoe aoka zay fitongilanana fa aloha hitovy ny sansa dia zay mahavoa zay zany le tiako tsindrina ary mankasitraka anareo tanora afatra farany dia hoe aza miova re aza miova ary ambeno tsara tokoa zay tena ambeno zay raha manonao foana zay a teneny zay manaiky zay a mieno a ary manaiky zay manitra ary efa tsy mahavita zay a aloha zay aly faraparany ty nisy moa le lanytany teo fa efa nitondrako fanampanazavana ihany le fomba hitondrana n'ilay concertation nationale ty zany tena karazana audit le firenentsika mihitsy no atao zay na tonga nanyteny tamin'ny voalohany hoe ny FFKM mety locomotive fotsiny fa tsy maintsy misy comité d'expert ao io comité d'expert io anisany hijery ny pitsopitsony ao anatiny ao na relation internationale aona ny identité mahamalagasy atsika tsy fandraisana amin'ny toekarena aona ny sehatra sosialy aona ny infrastructure aona ny fampianarana etsetra zay ny ao anatiny ao ka zay zavatra zay teneniko amintsika namana tanora ny fanovana ny fiatrehana zany dia mila fotoana eo mihitsy ny mahatonga anay ndraindray zay raisiko am'brao koa moa zany dia naisako an'izany hoe ny processus namako mila fotoana eo raha hanao maimaika atsika dia ikotozafy ihany no Alexis hiverina any amin'ny 2010 sy 2011 isika
dia izy no izaka ny vokadratsyn'ilay izy izaho ianao isika izay mitolony tena foana hoe tsika nitolona ka oka tsika mba ho sarom-piaro anatin'le processus. Misy moa namana ny teny teo hoe ka zahay ane matsonantsony namana sisisa dia eto haiko tsara ny asarom-piarotsika fantako le izy satria misy zavatra narary atsika nitolomatsika fa io manana base de données manko ny ministère fantatray daholy ny plateforme rehetrarehetra na official na tsy official ny activiste ny artiste tanora ny entrepreneur tanora ireo ataontsika hoe mpisitona lakolosy tanora anatina réseau maro samihafa manana ny base de données io zahay ary anisany nanao tantsoroka manokana tamin'ny système des Nations Unies nahafahantsika nanomana an'izao etsika symposium national ny tanora izao zava-dehibe zany satria tsy taninarivo rery Madagasikara io zany mba anisan'ny lalan-tsaina isotomana antsika tanora ao anatin'le hoe tsika mila manana ambition collective tia tena loatra isika dia aloha mba isorana ao anatytsika ao zay fitiavan-tena zay fa aloha mba hijery amin'izay ny tombotsoa iombonana tsy mora io ary anisan'ny sarotra indrindra ao anaty lalan-tsaina ny concertation sy ny fanovana ny amarana ko azy miteny foana antsika hoe rafitra hoe hanova rafitra dia mino aho fa ho betsaka amintsika no diso fanantenana raha ohatra ka tsy mitandrina isika satria tsy ny rafitra ihany no hovaina zany hoe tsy ny structure de l'état ihany no hovaina fa hitondrantsika fanavaozana koa ny fomba fahandrarahana eto Madagasikara anisany tao resaka libéralisation de l'économie hitondrantsika fanavaozana koa ny fifandraisany kolotsaina sy ny fanatsarana ny toe-karena any fotony hitondrantsika fanavaozana koa ny fifandraisany raisam-pirenena hitondrantsika fanavaozana koa ny etsetretrehtra sosialy sisa zany hoe tsy ny rafitra ihany eo ny rafitra manko no mitondra an'le firenena fa misy pitsopitsona ao anatiny ao ka iny mba ny antanako antsika namana mba tsy ho sanatria hitondra fahakivinana ho antsika le izy nafa ataoko hoe tena désespoir total ka lasa tsy hotody an'le mitanjona ny eritreretanao ataontsika satria ny concertation nationale ry nahavako pilier no apetraky ny eo ny fototra iorena ny refondation fotsiny fa ny mpitondra izay voafidy mbahoaka afaka ray taona sy tapany ve afaka roa taona ve ny concertation no hametraka an'izay io no tena anatanteraka ny fehikevitra tapakitsika ao anatiny processus de refondation nationale fa zao na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy hiafara ny fifidianana ny processus na transition constitutionnelle averiko indray mandeha transition constitutionnelle satria mbola ao anatiny rafitry ny lalam-pandrenana antsika zao teteza mita ty misy antsika ty zany hanomana ny pilier ny refondation ary hanomana ny mpitondra izay lanim-bahoaka araky ny lalàna mifeny fifidianana izay ho apetrakitsika satria anisan'ny base ny refondation koa dia ametraka code électoral enkeny rehetra sy mifanaraka amin'ny fiarahamonina malagasy dia io code électoral io ho entiny rafitra izay ho apetraky ny concertation hitondra mankany amin'ny fifidianana ao dia izay mahatonga nanazava kely satria betsaka koa amintsika tsy mahafantatra an'le izy dia lasa mivaona ao anatin'le processus ny zavatra mety ho ataontsika ka alao hery tanora namako tsy mora io ary zahay zao anisan'ny tena nitony tena tololo fotsy nitony tena tololo fotsy zahay reto niditra anatin'ny gouvernement tareto satria tsy mora ny ainana ao fantatrinay io fantsy azonay isan'andro amin'ny Facebook amin'ny réseaux sociaux amin'ny télé ary vonina amin'izany zahay ary mandray an'ireny tolo-kevitra avy amintsika tanora maro samihafa kanefa zao anefa tsy vitan'ny gouvernemental ireo tsy vitan'ny filohan'ny mpanjakana ireo tsy vitan'ny prime ministre ireo fa aleontsika ifanometanana satria lasa teko zany mifanometsiny fotsiny isika raha tsy mifanometanana mankany amin'ny irosotsika tsy kelikely any amin'le fanovana sy fanarenana le firenetsika satria tomponandraikitra isika rehetra na ny tanora ZNZ io
na ny danora grek io na ny x io na ny fiarahamony pirenena io na ny mpiarahamonibonantoka amintsika zay manosika manampy amin'ny fomba maro samihafa an'io processus de refondation nationale ary indrindrindrindra ny mpitondra zay mipetraka amin'izao fotoana zao ka ny maranako azy dia averiko foana hoe lalantsaina io ry tanora namako état d'esprit io tsy mora io mila fotoana ny fanovana an'izany fa aleo isika mba hiaraka hirona aleo isika hiala an'le toetsaina fanilikiliana fanavakavahana aleo tsika mba hiaraka hijery sy ho saropiaro amin'ny zavatra ny tolomana teto amin'ity firenena ity satria izay ihany no afahantsika miroso mankany amin'ny fanarenana an'ity Madagasikara izay mahamatimaty antsika ty sodra betsaka tompo eny ary ankasitrahana ianareo kely fotsiny la le resaka betsiboka teo avy tsy tadidindri hoe tsy adiny le izy a le resaka betsiboka manko tsy mety mpisantoka angamba zany olo zany fa ho jerentsika manokana raha tsika maso manokana le sa inona le ina le pazininna pazinisa r de ina le teneniny ao ay maheno anga tsy manino teneny tena somary tohana teto amin'ity page ty mantsy natao teto mahevatanàna ny fakakevitra isaparitra araka ny vina napetraky ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika izay mikendry ny rafitra mahomby miainga aveny fotony tanterana ny asabotsy 9 desambra izany notariny FFKM faritany betsiboka ny loha hevitra ny doniana dia ny anjara toerany FFKM amin'ny raharaha-pirenena natao ireo vondrona samihafa eto toerana izany ara-panjakana ara-pinoana ara-kolotsaina ary ny fiarahamon'ny pirenena ny asa mbo mera amoahana fehi-kevitra entina ampandrosoana ny Madagasikara nefa izakay dia tsy voatonona tao anatin'io tsisy firaisamon'ny pirenena tao fa ohatrany hoe ianao nefa firaisamon'ny pirenena any eny tompoko dia ianao zany tsy voasa dia malahelo be ianao io mila ny hevitra firaisamon'ny pirenena mba tafiditra ao anatin'io fa tsy hoe ataotao fotsiny ao le izy satria fantatro daholo le olona mitondra any aminay hatreto mbola tsisy fiovana ary za tena manareo loatra monsieur le ministre ny jeunesse jereo ny tanorany betsiboka fa tena taray raha zay fa de toute façon aloha confirmena kely fa ohatra raha normalement manko zao mbola tsisy concertation mandeha fa de tsy haiko hoe inona zany mety concertation andro fozaora zany na mety felona na tsy fantatro fa aza matahotra fa eto zay hiaran'izay zay fa raha pitsoary mbola fahampopivavahana efa misy manao sady eny ary tompoko tonga eo amin'ny fotoana tsy maintsy amaranana zao fandaharam-potoana zao tsika zarabetsaka tompoko ova tsy ho amaly eo fa hitondra fanazavana satria zay koa ny mety tsy avytsika tanora namana ary tsika ihany fa betsaka ny entité politique mametraka an'ity zavatra n'izy dia zao verina kely amin'ny tantara ao vonijoro ny miaramila nanampy ny tanora nanampy ny antoko politika ny fiarahamonimpirenena niatrika n'le fanovana volana vitsivitsy lasa zay inona ny zavatra nitranga dia tonga ny fanambarana avy amin'ny raisam-pirenena hoe manao coup d'état ianareo ao dia izy nanjoro voalohany dia njoro daholo ny mpahalalana njoro rehetrarehetra dia niverina atsika nanazava hoe izahay ny tompoko ao anatiny cadre constitutionnel ao io le charte resahanao teo anatiny lalampanorenana atsika zao io ao na izany na zany anefa betsaka ny fitakina ary mbola misy amintsika roa mbola manazavana izy foana hatramin'ny androany aiza le fanovana rafitra izy dia any amin'ny concertation isika no hanapa-kevitra ao averiko indray mandeha any amin'ny concertation isika no hanapa-kevitra ny rafitra
tiatsika hitondrana an'io transition constitutionnelle io ao a ano hivoaka lay ahaitsika hoe charte de la transition aveo no hivoaka any résolution aveo no hivoaka any constitution aveo no apetraka dia aleoha zahay tsy hamorona an'izany mialoha fa aleo any amin'ny concertation nationale isika no hifanapatapaka ary hanapa-kevitra satria nitapaky maro izay ihany no arahantsika manapaka atsika hoe hiditra ao anatin'ny fanovana lalam-panorenana dia zay tapaka ao anatin'ny concertation no résolution tanterahina ao a dia aleo mba hialantsika ilay hoe charte de la transition satria isika tompoko ao anatin'ny transition constitutionnelle ao a satria manaraka atsika kaiky ny international amin'izao fotoana zao ka mba hitsisiany interprétation hafa ny zavatra misy eto amintsika eto a io ny zavatra misy aloha dia any amin'ny concertation itsika no mijery manapa-kevitra iraisana hoe izao ny fomba irosotsika amin'ny rafitra neritseretsika sy ny takitsika ary ny volosatsika hitondrana an'ilay Madagasikara fanaizana zany averiky foana tsy maintsy miafara amin'ny fifidianana io na afaka ray taona na afaka roa taona araka izay tapaka eo sadrapetsaka tompoko fetihetika kely fotsiny azafady le mpikarakara somary adikao kely amin'ny zareo voisin reto ty fa so dia diso adikao tsara amin'ny zareo mihitsy ny ty azony rahalahy anaty izany aloha aza tezitra be le tareva mba tanora zany mitsikitsika fa zao koa mahafinaritra mahita tanora sa fa ataontsika mpanajana foana ny fandraisam-pitenena fatako hoe mafana fo be nareo fa dia zany ary somary jerena kely ihany le fifanajana sy le fahalalam-pomba fa misy bany tonga dia mahasahy manondro any ministra raha sahy manondro zao hoe ataontsika fanajana le izy ity zavatra misy androany ty tsy teteza mity ty natao hoe teteza mita dia miala ao anatin'ny lalam-panorenana i technicien be manko raha lahako ty fanao tonga dia docteur taira ny antsona hoe teteza mita dia ty misy lalam-panorenana anankiray dia nisy fanonganam-panjakana teo na nisy zavatra tsy fantatro dia mba averina any anatin'ny lalam-panorenana ray dia misy tetezana kely eo mepita dia iny atao hoe teteza mita saika teteza mita ihany tamin'ny voalohany le izy fa ny joro ny ACC zany zay gardien constitution no nampafantatra itsika tsy ao anatin'ny teteza mita fa transition constitutionnelle araka ny nambara teo zany hoe anaty lalam-panorenana ihany tsika satria na ny antony ny teny ny ACC hoe misy fabanga toeranao voamarina fabanga ina le toerana banga le raiky ala lasa nakany a Dubai nandritra ny firy taona izy nandritra ny firy andro izy tsy hita misy vakanjo zany le poste teo dia tsikatra le fambanga toerana dia ny ACC nanome fahefana any colonel azontsika izange mampatonga ny olona hoe fa ahoana ny assemblée mbola ao ahoana ny ACC mbola ao ahoana zany hoe le rafitra rehetra tena anaty lalam-panorenana zay no mampatonga ny hoe mbola ao fa hanao concertation ho atsika rehefa manapaky nareo anaty concertation hoe teteza mita ny atao dia zay tapaka ny concertation teteza mita zany ny atao rehefa manapaka hoe tonga dia anao fividianana aveatrantsika zay tapaka ao zany andao atsika hanova lalam-panorenana dia manova lalam-panorenana ny concertation zany no manapaka hoe charte ave sa constitution ave sa ina ny hitondrantsika ny zavatra misy rehetrarehetra fa ity tranky ity zany a dia nanala n'le foza fotsiny a dia nidritsitsika dia andao no mana concertation no manapaka ny zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena mino a fa azosika tanora amin'izay zany a ny tena situation misy a eto Madagasikara ao a to tsisy mamaly ao a ao ve mbola ave sotra tovoka eny ary akasitrahana feno a isika rehetra tao anatin'izay mialohany tena maranatsika ny fandaram-potoana nefany dia asaiko miatra ny tianolona ny maître de cérémonie atsika tena milohany marana anazy fanazanatsa nefany izako fitinina amin'ny akabeany fotsiny anatin'ny ray minitra zavady indrindra raha sitrakareo zavatra resantsika teo mba tsy overy anjavony sy zay vorinoty voray kelina tato nanamarika izy ireo ny fahavononana amin'ny fanovana sy ny fahamaliana
araka ny tokony ho izy indrindra ny tena lahara-pahamehana ary ny nametraka any koa fantany tena savy etsika hitondra zay fanovana zay zay manomboka amin'ny tena tsika aloha naka ohatra moa andre matodirikabo teo ny hoe tsy andorandora eny andalambe sy tsy hanary fako intsony eo ihany koa ny resaky itsika ny LAICP sy ny resaka ny victime natany dego zany ny kahany betsiboka manokana ny resaka ihany koa isika makasika ny FFKM zay nambara ny reto tompon'andraikitra reto satria dia locomotive ihany izy ireo ary isy ihany koa ny comité scientifique atsangana zany hoe pilier ny refondation zany ny zanao atao sy atsangana amin'izao fotoana zao ary hofarita ny concertation nationale ary zay indrindra ihany koa ny mission an'ny gouvernement ny refondation ireo amin'ny ankapobeny no raha fitinina fohifohy no ndresantsika te sy ny boaboasana tamin'ny alalan'ny fanontaniana sy ny etaetantsika tsirairay ka dia ety ampamarana dia akasitrahanantsika rehetra indrindra ianareo tompon'andraikitra mahefa andriamato ministra isantsokajiny eo anao andriamato tale kabinetra nitondra n'izay famelabelarana izay eny fa tiatsika tokoa ny resaka maritra amin'reto tompon'andraikitra reto fa saingy manapetra ihany ny fotoana ka dia tsy maintsy hofaranantsika dia ny tenako moa araky ny ambaratenam-piandohana dia maramatoky aza filohan'ny comité plaidoyer any université ankatso dia eo ihany koa moa namako anankiray tsy ilaza makasikasy azy refeo izay no mitarika ny modérateur tetenao fa dia mankasitraka indrindra tompoko. Nous allons vous faire parvenir des notes de synthèse avec tout ce qui a été discuté. On espère que vous pourrez en tout cas montrer des actions concrètes et de la considération et des échanges de suivi pour toutes les discussions qui ont pu être faites aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté, d'avoir été autant actifs, représentatifs de la jeunesse. Merci encore et on peut clôturer ce temps. Merci. Makasitraka anareo namerina fitenena amiko dia makasitraka isika andreo mpanompo vahoaka izay tonga teto naka ny baiko vahoaka araka ny lazantsika anazy araka ny tenenina teo dia ho alefa eo amin'ny nivony aminareo tsirairay avy ireo note de synthèse sy zavatra naroso teto ahafahana manohy andraisanareo fanapa-kevitra momban'izay manaraka an'izay voarainay ny fanasana ho an'ny rapito zany ozy an'ny andriamato ministre gasikara amin'ny sivy ny travaux de commission voarainay ihany koa ny fanasana dia miandry tolotana lavidavitra kokoa izay amin'ny le resaka concertation nationale zay ny lava zay ny fohy dia averina ihany ny fisaorana dia mba tsy halantsika mainana be ary nefa azony tsakotsakoana dia angatahako fotoana tena vitsy fohy ho antsika zay eto mba hitsangana andro soeto miaraka amin'ny mpisolotena any tanora tao anatin'ny groupe thématique akasary miaraka amin'ny mpiara-minombonantoka dia avy eo akasary miaraka tsika aretsy sy mpakasary dia avy aty eo daholo tsika mitsangana. Donc pour finir, je vais demander aux représentants des jeunes des groupes thématiques, les 4 représentants des jeunes groupes thématiques de venir sur scène pour prendre des photos avec les ministres et les représentants du gouvernement, avec les partenaires, avec les représentants des partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies. Voilà. Mansuan deh sih, Mansuan deh, yang Makassar.